tsy manaiky lembenana tsy manaiky lembenana fandaharana arahana mivantana eto amin'ny CM radio FM 104.8 isaky ny zoma amin'ny efatrora ka hatramin'ny 9:00 misy famakafakana mandray vahiny misy antso mivantana iarahanao a amin'ny babarakotoarso Lili Rafarala Clémence Raharnirina tsy manaiky lembenana manasa antsika ary na tanteraka no iarana amintsika indray tompoko lasy tompoko vavy atao anatin'ny fandarana tsy manaiky lembenana izay ranomarina dia isaky ny zoma no anarantsika azy eto amin'ny ICM radio arahana ihany koa amin'ny MBS radio TV arahana amin'ny pejy info culture media 2.0 fa fandarana manokana manomboka amin'ity anio ity no arahantsika manoloana ny raharaha mivaivay rehetra izay miseho eto amin'ny tany sy ny firenena maneho fialatsiny be dia be tia mpiandohana sahady aloha ny tenako ny amin'ny hoe voalohany naninona no nisy ny fahatarana no ny trangan-javatra izay ho resantsika be dia be ao anatin'ny fandaharana rehefa avy eo dia maro ny fikarakarana teny an-toerana samihafa teny izay nitarika an'izao fahatarana fanombohan'ny fandaharana izao faharoa maneho ny fialatsiny ihany koa ny amin'ny hoe ny tenako no manomboka manokatra ao fandaharana izao satria no ny antony manokana ho an'ny mpanolo-tsaina Clémence Raharnirina sy Baba Rakotoarso izay tsy afaka miseho amina ainao manjery ary tsy afaka manao fanehoan-kevitra imasom-bahoaka aloha hatreto dia ny tenako no tsy maintsy mijoro atao hoe mahasolo-tena sy misolo-tena anay telo miala-dadisatry manoloana an'izao zavatra rehetra mitranga sy miseho iainantsika amin'izao fotoan'izao fantatray fa dodona dia dodona ianareo anaraka ity fandarana ity be dia be ny antsipiriany tianareo fantatra be dia be ny zavatra tsy voatery voaraitsika akoatry ny vaovao izay efa ny eliteny rehetra teny ary dia fotoan'izao afahantsika mitafatafa sy mifampiresaka ny amin'ny zavatra rehetra miandry antsika mahakasika an'izay fiainam-pirenena izay tsy tazona anareo ela fa isy vahiny izay hiaraka amintsika hitafatafa ifampiresaka eto ny marina moa izany tsy tena vahiny efa tena hoe hiarahanentana ny fandaharana mihitsy ary ampita vaovao amintsika hanomeny toromarika ifampisarana izay tokony zaraina rehetra dia nezahana mihitsy ny anasa vahiny manokana mba ho fiarahamientany rehetra izao tolona izay ataontsika izao ny fandarana zany manomboka amin'ity anio ity dia hitoy raha ampitso dia hitoy ny alarobia zany hoe mandra-pahatonga ny hetsika izay fanehoan'ny vahoaka malagasy rehetra ny tsy fahafaliany noho ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan'ny rano dia tsy hitsara ity fandarana tsy manaiky lembenana manokana ity manomboka raha ampitso dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora ny fandaharana fa ho an'ny androany zany no anehoana fialatsiny amin'izay fahatarana izay ka izao vao ora afatsika miresaka ao anatin'izay mahafandarana manokana ny tsy manaiky lembenana izay dia nanasa vahiny hiaraka anentana an'izao fandarana izao zay ho fiarahamientana ho iateo tany am-piandohana eo ny tsy maheo azy mianada fa eo ihany koa ny hoe tolona iombonana soa iombonana ny resantsika anatin'izao tsy manaiky lembenana manokana izao ka ny voalohany amin'izany izay efa tafaraka amiko eto ary ho arabaitsika manokana tonga eto amin'izao plateau ny tsy manaiky lembenana izao dia ny namana mpanao politika izay efa fantatsika tamin'ny sehatra maro manana ny toerany ary manana ny lanjany amin'izany famakafakana politika sy fiainam-pirenena amin'ny lafiny maro izany dia tsy izy akory fa ny namana Faniry Razafimanantany miaraba Faniry sady tena faly mandray anao atao anatin'izao fandarantsika izao ia dia miaraba ihany koa namana Lili Rafarala izay miandraikitra ny fandarana tsy manaiky lembenana izay fandarana ho an'ny mpanolotsaina ny tanàna moa telo mianadahy ianareo no mamokatra izany kanefa moa no ny antony manokana dia tsy tafaraka amintsika izy mianadahy izay etona dia hanaovantsika hatrany foana ny firaritso ara-pahasalamana ho azy mianadahy Clémence Raharnirina dia Baba Rakotoarso zany raha tsy tafaraka amintsika izy ireo amin'ity androany ity dia misaotra ihany koa ireo teknisiana marobe izay mampita ny sary sy ny feo isika izay manaraka ny fandarana isan-tokantrano any amin'ny birao samihafa any any amina toeram-pitaterana samihafa any any ampitan-dranomasina ihany koa satria marobe dia marobe ianareo no manaraka izany fandarana izany fandarana manokana izy ity
resantsika ny zava-misy zay indrindrandrindra moa zany ny am'izay hoe etsika zay ho tanterahana amin'ny alakamisy fahadimy amby roapolo ny volana septambra ho avy izao izany de mirabe sady efa manasa antsika rehetra hanaraka ny fandarana fanafana izy tia fa dia manasa aloha zany ho avy ihany koa ny vahiny zay efa nampahafantarina tamin'ireo fampahafantarina maro samihafa fa dia asaina zany isika ieno ary angila tsofina ary efa iomana ihany koa zany am'izay mety hoe hoantso mantaripira ohatra ka misy mifanomanana tena misaotra faniry misaotra fa zao ny atao hoe fiaraha-mientana efa tazana ao ambadika ao ihany koa ny solombavam-bahoaka gasikara feno soa araky ny nampanantenaina tany ambondannonce ao ihany koa ny mpanolo-tsaina zay mpampakateny voalohany premier rapporteur anivon'ny filan-kevitra municipaly ny rapporteur naval izany izay efatra mianadany miaraketo fa ho fiarabanatsika ary aloha solony kopakopa-tana de misy hira anankiray tia sady ampanotrotsika andreo vahiny mirahalahy zay vao tonga eto amin'ny plateau mihitsy koa amin'izao fotoana izao. Madagasikara, firenena mantra indrindra eran-tany, 270 vahoaka mahantra avokoa, mitsipona fako ny vahoaka, mivarotena ny vehivavy, roana amin'ny tany ny mahantra, omena ny vahiny ny tany sy ny arenan-kibony tany. Matimaty foana ny olona, tsy manambola hitsabona tena. Efa 600 ariary ny kilao ny vary, ny tafika tsy miaro ny vahoaka intsony, fa lasa miraitsy kombakomba mpanao ratsy. Ny fitsarana feno kolokolo sy risoriso, ny tanora mivary lava amin'ny alatra sy fimamona ary fivarotan-tena satria tsy misy ny asa. Ireo député, sénateur, ministre variana miady tompontsoa, karama be mivelona amin'ny alatra sy fanodikodonam-bolam-bahoaka. Loi de rose commission 10%. Ny filoha variana manao resabe amin'ny internet,
mitety firenena mitsangatsangana manao tour du monde amin'ny volam-bahoaka tsy voatanisy etony loza mahazo ny malagasy fa jereo ty clip ty mba hatsiarovantsika tena amin'izay. Lasa fandatsana sy zanira-pirenena zany vohozona le malagasy ankehitriny ary lasa farahidi indrindra raha samy vahoaka eto ambonin'ny tany. Gasikara gasikara firenena vohozona sy noadino ny tantara. Gasikara gasikara firenena vohozona sy noadino ny tantara. Malagasy malagasy vofitaka lavaka nefa tsy mangasiasy. Araka izany dia afana ny fiarahantsika eto efa tonga eto ihany koa ny vahiny manaraka miaraba manokana honorable Gasikara Fenosoa ary misaotra ny amin'ny fanekena hoe hiaraka anentana nyity fandarana ity tsika no le hoe fiarahana mientana amin'izay hoe marary ny vahoaka malagasy zay. Misaotra nanaiky ny fanasana. Miaraba antsika rehetra, miaraba Lili Rafarala ihany koa famiry Rasafy Manantany tsy adantsika koa ny miaraba ny rapporteur général Leonivy ny tanàna Antananarivo Navala Franky izy anisan'ny coordonnateur national ny mouvement Gasikara ihany koa ny tenany ny tena zava-dehibe dia tsika any tokantrano ny malagasy leo telestage ny malagasy leo ranotapaka miaraba tompoko. Toraka izany ihany koa namana navalina izay tena hoe namana moa satria vao tamin'ny maraintsika no teny amin'ny préfet nametraka ny fangatahana fahazondalana sy fampahafantarana ny préfet ny amin'ny hetsika 20 septembre. Izy moa zany no mpampaka teny voalohany araka ny voalaza teo fa avy eo mouvement Gasikara ihany koa izy tena misaotra indrindra namaly ny fanasana amin'izao iarahantsika efatra mianadahy manentana ny fandarana ho amin'ny anio aloha. Miaraba anareo telomenada miaraba ny manokana ary miaraba satria tsika nametraka miandra n'izay valin'ny fangatahana napetraka tsika tany amin'ny préfecture an-tanàna Antananarivo zay dia miaraba ny vahoaka malagasy androany tsy haiko hoe fiarabana manao ona moa zany satria mety engany mba navidy megasy na charge téléphone ho an'ny sasany satria mety be da be nitapaka jiro amin'izao fotoana izao fa mimo fa zava-dehibe no resantsika raha manana mega kely dia raha misy charge téléphone dia ndao hiaraka aminay ao anatin'ny ora adiny ray sasany eo ngambany fa be da be ny zavatra ifampiresantsika ifampizarantsika ahoana ny fomba analana n'izao olana menjady amin'ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fisian'ny rano sy jiro zao. Zay moa zany no eto tena tsy misy hoe izy ampanentana izy any an-tany fa dia tsika rehetra ny aranentana reny ny zava-nisy za manokana ny natao anatin'le izy fa ianareo ngamba aloha ny avelako hijery hiteny an'izay mety fahitanareo azy ny situation sy ny zavatra rehetra nisy fa rehefa avy eo hiteny any ny amin'ny hoe zavatra tena ny ainako manokana atao anatin'le izy za moa zany eto sady atao hoe mpanentana ny fandarana fa ny haran'ireo herisetra samihafa ihany koa tao aorianan'ireny fandraisana andraikitra ireny le zava-nisy ny rahantsika nahita ny hoe nanomboka tamin'ilay hetsika fanairana izay averiko foana hoe ao anaty lalam-panorenana manomboka eo amin'ny article 80 hatramin'ny article 85 dia milaza mazava fa ny Sénat no rafitra miahy ny CT dia ary dia ao anatin'izay rafitra izay sy ao anatin'ny lalàna tsara amin'ny mampanolo-tsaina voafidim-bahoaka no nanaovana ny hetsika fanairana ary izy telo mianadahy tamin'ny alakamisy iny olona telo fa tsy olona firy ary olona tsy namaky hoe nanapaka circulation na olona hoe nanao fikorontanana teo amin'ny tany amamonina nisy mpitandro filaminana nge nahitanay telo mianadahy fa dia nanaraka trottoir sy ny sisa tonga amin'izao fotoana izao tsika hoe mifaratra amin'ireny fisamborana feno herisetra mbola marary izy mianadahy tsika amin'ny teny izao zay le zavatra ny ainana dia zaraiko kely moa zany le izy aloha fampidirana ty ampiandohana mba afahantsika maneho hevitra ao anatin'le izy hoe zay le mbola Madagasikara hatramin'ny androany mbola tapaka ny jiro fa tsy hoe mivaha akory rehefa nisy zay antsotsay zay. Ny voalohantena aloha dia miombina tanteraka ho an'ireo zandry zanaka izay mpianatra eny amin'ny votovorona zany amin'izao fotoana izao aloha
tanora zay mieritreritra ny andrato fianarana fanabeazana mba hitonda ny anjara biriky eto amin'ity fireneny ity mitaky ny anana herinaratra ahafahana mianatra mitaky ny ananana rano mba ahafahana midio sy indrindraindrindra ho velona kanefa moa dia bomba mandatratranomaso ary indrindraindrindra ireo fitaovam-piadiana izay miteraka ratra ary misy anankiray moa am'izao fotoana zao voatery tsy maintsy ampiakarina aty Antananarivo renivohitra tsy maintsy anovana radio ka dia miombona tamiteraka ary mitodika amin'izy ireo misaotra ny amin'ny fijoroana satria sofototra zany tsy aditsika hevitra ny faharoa dia ny androm-pisiny zao fandarana zao izy telomenata mety be dia be no gaga hoe fa ahoana fa miaraka eto tsika androany satria leo delestasy mankasitraka ny fandarana tsy manaiky lembenana izay entananareo telomenata marina fa tsy eo izy menata Clémence Baba zany fa mijoro tsika androany ary nandritra ny fionako tamin'ny gouvernementa sy ny prime ministre tamin'ny alalan'ny fasafasa tao amin'ny anteny miram-pirenena dia efa niteny mafy loatra io delestasy io raha vonina anareo dia vonina hikasikara fenisoa teniko voalohany ianao any tokantrano ve vonina ny solom-bavambahoaka anareo androany vonina ka raha samy vonina isika ny fahavononana tsy atao amin'ny Facebook ny fahavononana tsy amin'ny onjam-peo fa ny fahavononana dia eny akianja ka hoy aho hoe vonina ve anareo raha vonina anareo vonina ny solom-bavambahoaka anareo kasikara feny solo ny resaka eto efa nisy ny andro izay nataoko tamin'ny olom-boafidy satria olom-boafidy no nitarika anareo telomenada fa mitodika ho an'ireo solom-bavambahoaka 12 menada isika no voafidy tao Antananarivo renivohitra boribory tany inona ny fanontaniako androany dia hoe ny TGV na ny Irmara ve hiaran'ny telestasy ny timana ny firaisakina ve hiaran'ny telestasy ny valiny eny samy hiaran'ny telestasy sy ny fahatapahan-dranotsika ka mitodika amintsika rehetra ny fotoatiny zao ionatsika zao ny fotoatiny zao resakitsika zao ampy zay nometsika fotoana omeko daholo ny daty ny toerana sy ny zavatra rehetra nyteneniny filohan'ny repoblika momba ny telestasy hoetiko daholo zany rehefa avy eo matombo joro androany nisy fampanantenana tsy tanteraka tao fa ny hafa ny malagasy ny mpianatra tsy afaka mianatra ny mpiasa zay mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra tsy afaka miasa inona ny firenena andrasana androso ao anatin'izany amin'izao fotoana zao dia miezaka manao ny serasera ireo rehetra izay mahazo tombony amin'izao fitondrano zao kanefa hiaran'ny telestasy kanefa hiaran'ny fahatapahan-drano dia miteny amintsika eny fa hatramin'ny mpitandro ny filaminana ny vady aman-janakareo ianareo nge rehefa mody rehefa mialy ny fanamina mpitandro ny filaminanareo iny dia mitovy aminay ianareo hiaran'ny telestasy ny fahatapahan-drano ka ity ady izay atao androany ity dia tsy ady ho an'ny loko politika tsy ady ho an'ny vovonana politika tsy ady ho an'ny antoko politika fa ady amin'ny telestasy ary ady amin'ny fahatapahan-drano ka nampitandro ny filaminana ianao na antoko inona ianao na antoko inona ianao ninonina asanao dia hijoro ny malagasy androany ny fahavalo androany tompoko dia tsy olombelona ny fahavalo androany dia ny delestasy sy ny fahatapahan-drano ka androanytsika dia na mipiasa jirama azy hiaran'ny delestasy na ny tompony andraiky dirama hiaran'ny delestasy dia androany andao ampiseho fa ny malagasy dia iray ihany isika dia hiaraka hiady amin'ny delestasy sika izany no antom-pisininy izao fandarantsika izany ka mijoro androany sy ny mahoaka Madagasikara voafito ao boribory tany fahatelo Gasikara Fenisoa sy ny vovonana movy Madagasikara miaraka amin'ireo ben'ny tanàna 520 manerana ny nosy sy ireo mpanolotsaina 2 amin'ny 100 manerana ny Madagasikara mijoro tsy ady ho an'ny Antananarivo intsony zany ty fa ady manerana ny Madagasikara tokana ny fotoanantsika fa 2020 ny volana septambra amin'ny lakamisy ho avy faniry goavambe mihitsy ny fanazavana nentiny solom-bavambahoaka ny Madagasikara voavidy tetsy boribory tamin'ny fahatelo teo Gasikara Fenisoa ny amin'ireo rafitra rehetra eo anivon'ny mouvement Gasikara zay hanamafy an'izany hoe
tolona ho an'ny famerenana ny herinaratra zany a sy ny rano. Io tsy vitany hoe droit fa tena aina le izy a, ary zay mahazava-dehibe am'izao hoe fampiarahantsika feo iombonan'izao nanomboka tany amin'ny endriky ny fanairana samihafa de ataontsika hoe fanairana fahafiry raha tena hoe raisitsika zany ny tena hoe lalan'ny efa nandehana ny etsika nataon'ny olom-pirenena sy ireo tompon'andraikitra samihafa zay nomen'ny vahoaka adidy aman'andraikitra zany a hiteny a momban'ny zavatra maharary azy ny tamin'ny alakamisy a fa 8 ny volana septambra no olom-boafidana Antananarivo mpanolotsaina no nitarika amin'ny bidon jaune nitondra labozia nitondra jiron'akoho nanaitra ary tonga teny amin'le rafitra zay misy olo tena mia an'zany vonim-bahoaka paritra tsinjara-pahefana zany na CDD de nampiasa an'zany fahefana zany fa mialohan'zany efa misy apaham-bahoaka maro samihafa Gasikara Fenso na Valina Frankieme Lili Rafarara efa niteny isapokotany fa mba nisy ny ve izy reny efa nisy anko vondron'olona zay avy amina karazam-pikambanana samihafa zay anatin'ny société civile efa mba niteny namoaka fanambarana ary misy ny avy am'ireo de ataontsika hoe moralisateur mpitondra fiangonana rehefa mandefa afatra Pentecote afatra Pasque ho an'ny ondriny dia tsy maintsy miteny eo foana hoe mafy loatra nge ty délestage ty tsy mety an'io tsy fisindrano io mova ny eno ary nampiatra ny zavatra tokony nampialony tamin'ny alala ny fahefana nomeny vahoaka azy lay fitondram-panjakana ka namazy tokony vahana fa tsy nampesona de tena isorako mihitsy namana Gasikara Fenso fa hitanisa rehefa avy eo hoe reto daholo ny zavatra nampanantenainy le filohan'ny repoblika ary samy manaraka tsika voaka zay nge ny antony hoe misy dikansi antony zao fijoron'ny vahoaka zao fa tsy hoe mandendeha fotsiny na hoe tsisy atao ny solombavavoaka na hoe lany andro fa ohatrohatran'ny session angamba ny extra ny eo anivon'ny commune urbaine de mba te hanalaza izy telo menadasy ireo mpanolotsaina zay miaraka anatin'ny fanoherina misy FTT ao misy ny FMI ao misy ny Mouvement Gasikara ao misy ny TIM ao misy ny MMM ao anatin'izany misy ny ARB ao anatin'izany de zay le tiako teninina zany hoe efa betsaka rano fanairana na teny Kianja na tany naty birao ary mipiasa ny jirama manokana aza dia efa nanaitra ary goavambe faranteo zao de zao reo mpiasa zay nisotro ronono ny vondrona de nanaitra ihany ko hoe afaka ataon'ny jirama manarina ny jirama ty fa misy tompon'andraikitra tsy mahavita ny asany koa ao zay mbola adevitra hafa zany fa malahelo sy marary satria iarany délestage sy ny tsy fisindrano misy tompon'andraiky mpanjakana misy diplomaty mahamenatra anie zany diplomaty no miteny amina cérémonie officielle hoe tao amin'ny dosy de tsy afaka nanohy ny fahafahako mandro satria tapaka diplomaty no miteny am'zany manala baraka firenena zany trangan-javatra zany ary vehivavy le diplomaty ary vehivavy efa tafiakatra am'sehatra ambony be ny adevitra ary efa nisy aza fa ampitehana fananana mihitsiny zay tena mampalahelo fa ny birao an'ireo orinasa anjirama tany faritra maro samihafa tany dia nisy tsy nahazaka an'izay le vokon'olona zany trangan-javatra any nefa de verina fa tsy de tokony ho tonga am'zany ary tsy tokony ho tonga am'zany mihitsy fa tellement izy tsy zakany le vahoaka amin'ny akapobeany mihitsy le izy ary ny zava-doza de zao maro be ireo voatery manakatona ny orinasany tsy ny orinasa majinika irery les petites et moyennes entreprises nareo intermédiaire faritra amina grande entreprise tsy afaka miaina am'izao situation zao isika nefa le fitondram-panjakana miantsony amin'ny hoe ho mpizahatany maro tonga eto Madagasikara ary tena nanao industrialisation ny resaka fizahatany dia mivelona voalohany amin'ny alalan'ny herinaratra milaza le fitondram-panjakana fa ametraka karazana hôtel maro be inona no ataonao am'izany délestagenao 20/24 heures ary za voatselany nahazo afatra avy any amin'ny faritra hoe efa 10 andro nge taty faniry tsisy jiro hoe tsisy rano hoe ny rano tompoko de aina tsy vitany hoe isasana mba hahafahana midio
satria zolo malagasy koa rangano mivoaka madio sy mamanitra mba metimety ahafahany manana motivation miasika ny asa sy indreo fitadiavana zay efa tena mafy be côté social zany sy resaka hoe économique ka mba tsy mbola resantsika aloha fa ho tonga antsika rehefa tonga fotoana fa amin'ny lafiny maha-olombelona fotsiny mba mendrika idio mba mendrika isotro rano mafana ivoaka ny trano maraina le voaka malagasy kanefa tsisy rano ary tsy tonga ny rano fisotro madio zany nge lavadozy eto amitsika zany ary tsy vitan'izany na ny rano ahafahana mahandro sakafo ary de mitombo ny fandaniana satria mividy rano amin'ny bidon jaune zay manomboka amin'ny 200 ariary farafahakeliny de ataovy ny fanambarana n'zany ny taremarika raha 200 ariary amin'ny bidon 4-5 bidon de 20 litres isan'andro misy fandaniana mihoatra amin'ny fandaniana akoatrany hoe mety hividy rano amin'ny popony jirama izy eny am'ireo vondrona zay mpivarodrano akoatrany hoe raha manana compteur izy tsy maintsy mbola handohany facture amin'ny compteuranizy kanefa tsy lavorary ny rano tonga anatin'ny tokantrano de zany rehetrarehetra ny resantsika satria aina le izy betsaka zany ny zavatra simba ao anatin'izany ny jiro moa zany de efa tsy resantsika ntsony amin'ny hoe efa firifiry ny fahafatesana nateraky ny fatapahan-jiro de ilaza ave ianao androany satria mahay doran'ny afo mahay endomboanjo mahay ambondrona mikoropaka araky ny fomba fiasan'le mpiaradian'le fitondram-panjakana de hoe efa mikofokofoka zay vao nahenao zany fomba fiteny zany hoe zany no vahaolana omena vaoko hoe efa mikofokofoka efa manao ny ezaka rehetra eny zavatra tsara nge no nyraisinareo tao alohan'ny fanonganam-panjakana 20 e ary nareo de nampanantena tanysaina Madagasikara moa izy rehetra ianareo de nampanantena fa tena ny tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 20 taona de votainareo ary nylaza mihitsy azy nareo ny puissance électrique zay omenareo ny vaoaka malagasy de no ambanibaninareo daholy ny resaka barage no ambanibaninareo daholy ny solution rehetrarehetra zay efa vita soni nataon'ireo tompona andraiky mpanjakana na tany amina saofiko na tamina volobe io sy tany am'ireo karazana de ataoko hoe efa étude nataon'ireo teknisianina ny jirama zay tena miasa amin'ny fony ary tena tia tanindrazana fa de nilaza fa hoe izay zany ny tena manana an'izay tena hoe vahaolana lehibe zay de hoy za hoe efa niaritra le vahoaka tsy mbola nisy de le de grâce goavana be ohatran'izany za zany tsy hitanisany 7 fa zany de hitanisany taty amin'ny 20 de no ambanibanina le hoe 3 volana no ambanibanina le eny vary tsy lava mba nentinareo 40 mégawatts izy nefa zao presque isaky ny alarobia ny conseil des ministres dia tsy maintsy mitanisa 10 mégawatt 20 mégawatt 50 mégawatt 30 mégawatt parc solaire éolienne sinsisa adiny le 400 mégawatt zany zavatra iaina vaoaka am'izao fotoana zao kanefa mbola tsy tonga any amin'ny vahoaka le izy fa karazany resaka fampandriana drisa fotsiny zany mba hanakomana ny aminy hoe izay ngeka mandray andraikitra nampidirana n'lay DG ny jirama aza de efa nilazaina mihitsy ohatrany hoe anao magie be kanefa io ny zava-misy am'izao fotoana zao rarina sitra ngambana satria betsaka ny perta nateraka zay tsy fahalavolaleniny jiro sy rano zay ka raha mijoro ny olom-pirenena mijoro ny olom-boafidy mijoro ny fikambanana mijoro reo vondrona samy hafa na anatiny na ivelany fitondrana ihany ko satria samy responsable ao anatin'izay hoe victime fa tsika responsable de hoy za hoe efa be loatra amin'ny fandeferana ary tonga amin'ny fotoanany amin'ny hoe ampy zay aoko zay aleo ijoro aneo am'izay fitakina ampilaminina ao anatin'izay hoe zony sy ao anatin'izay tena hoe takiny lalàna zay ny olom-pirenena ny olana mantsy ry izy telo mirahalahy de zao atody tsy miady ambato hoe vao mipoaka zao de tsy masahy vao miteny de gagazo hoe reny moa zany hitanareo zany hoe fanairana ny natao de reny ny hafarana mpanolotsainy tanantsika vao fidim-bahoaka ary anisany manana tamberina andraikitra ahoana ny fahitana valina le zavatra monsieur le rapporteur andrenjavany sy io rehetra reny ny zavatra mitrangana zany aloha raha ny zavatra misy eto amin'ny tananantananarivo aloha nyresantsika zany nefa ny moa io zavatra généralisme manerana ny Madagasikara io fa raisitsika okalo Antananarivo nefa ny mitovy ihany mitovy ary mbola mafy ary ny mahazo ny faritra hafa mihoatra ny Antananarivo
ny zavatra misy ane de zao hoe mitendry zareo hoe zay efa manana an'izao projet zao raha miteny an'izao taloha satria tsisy politika matso napetraky ny fitondrana azy vema tamin'izany fa nisy ny délestage fa izahay kosa am'izao de misy an'izao projet ohatr'izao fa zao fotsiny a teneniko raha priorité ho an'ny fanjakana am'izao ny olany délestage sy ny rano efa nahitany vaolana io satria maninona miteny an'izany jereo ane jereo tsara fa ny téléphérique zao nahitany financement na ohatriny ny stade Barea nahitany financement na ohatriny voaingana teo nanao sadaikitsika jereo tsara satria ampiseho endrika mamirapiratra Tananarivo jereo ny nandehan'ny fihazakazaky ny tetikasa tery amin'ny Laky Arivo nahitatsika efa départ zéro ny Laky Arivo zany androany ohatriny hoany zany Laky Arivo zany ny Ramble teny ny infrastructure voatsangana eny misy hatramin'ny groupe ngeza be efa jiro hatramin'ny alina tsy maty mihitsy ny jirojiro eny tiako tenenina zany raha priorité ho an'ny fanjakana ilay amahan'ny olany vahoaka amin'ny resaka délestage efa nahitany zareo solution io fa zay no mahatonga atsika androany mijoro sy mitsangana hoe tairo kely aloha fa tsy mety tsony kosa zao izay no mahatonga atsika mitsangana amin'ny mpandolo-tsainy Tananarivo ana dia mitsangana androany hoe ory fitondram-panjakana ho tazomina ohatra zao hatramin'ny roviny izy ty orinasa firy no mikatony vahoaka firy ny very asy fitaovanao tokantrano firy ny simbe am'izao ane lasa olana na ny ankizy andeha maraina andeha hianatra lasa problème dépense ao tokantrano fantatsika fa mitombo daholo androany izany tsy mampiasa bidon jaune tsika izany tsy maniraka olona matsaka izany matoritsony amin'ny alina fa mifoha amin'ny ray maraina amin'ny romana ohatry izay mba misy rano kely mba mandeha izay ny ijorotsika androany tsy resaka hoe fitiava-tseza inona tsy mbola nitenitsika androany hoe inona na inona hoe anao fitakinana inona fa tsotra fotsiny atsika nareo telo menadamo no mitondra n'ilay fangatahana voalohany teny anivon'ny commune urbaine tsy tonga teny amin'ny préfet izy fa androany izy mo napisehotsika hoe misy fiarahamentana satria tsy nareo telo rehetra fa ny vahoaka malagasy rehetra ny zahantsika soroana tena tamin'iny maraina iny de tonga mifanotrony tsika zay ny angatahantsika androany hoe ataovy priorité io zavatra io fara tena priorité ho an'ny fitondram-panjakana io zavatra io tsy ohatra an'izao tena sahantsika no miteny an'izany tsy ohatra zao mihitsy ny zavatra mitranga androany fa rehefa mila voly io fanjakana io de mahita foana fa androany aloha no matoy tsisy solution tsy ao anaty priorité ka tsika de ijoro amma ao anatin'ny entité anay zany ao anatin'ny mouvement gasikara de zay androany de tsy mijery loko politika fa eto raha mbola misy olona mijoro eto androany ka olona tsy mitovy firena politika amitsika mihitsy ka miteny zay koa de iady ahoana ny fomba anajanonana an'io délestage lava reny sy tsy vesin-drano lava reny io tambatra ny hery raisina tanandroa izy fa izay le izy androany nametraka tsika fangatahana ara-dalàna maharaky ny lalàna velona misy eto amin'ny tany firenena hoe nametraka tsika aloha fampahafantarana nareo nametraka fampahafantarana tany amin'ny commune urbaine Tananarivo androany tsika sady nametraka fampahafantarana nangataka alalana anao an'ilay hetsika amin'ny 5 septembre amin'ny lakamisy ho avy zao hoe stop délestage ataovy priorité mpanjakana reo ataovy tsy haiko asivo mihitsy hoe inona tsy haiko hainy zareo tsara moa manao terme rehefa hoe misy zavatra ilainy maikamaika de tsy haiko fa tsy mana fitiafatsika izy raha hoe ok ary tena ok vita tokoa le délestage ara-paina zany ko zay neny angatahantsika androany satria ny vola efa tsisy ny asa tsisy dépense mitombo foana inona tsony no ataontsika eto amin'ity fireneny ity androany karaha tsy joro ny olom-boafidy zay nametrahan'ny vahoaka fitokisana izy moa ny joro eo le izy zao mantsy anjahatra tsikarotro amin'ity tantara ity nanao alentsika fanairana aloha tamin'ny 20 septembre taorinan'iny de nandeha le fampahafantarana teny amin'ny commune avy eo nalefa ny fangatahana teny amin'ny préfet honorable Gasikara zao zany matetika tenen'ny olona ka zay rehefa tsy le olona manana immunité no mialohanay de zay tsy sa tena isorako anao be dehibe mihitsy aloha anisany naneo hevitra voalohany ianao raha vao nisy ny fisamborana ny babasy Clémence ary tena everiko hoe ngeza be zany zay le hoe fa
tsy misy an'izany hoe tombontsoan'iza na couleur politique aniza na inona fa ny tena lehibe de hoe cause iombonana rangaha le jiro sy rano ny raisantsika de hoe ny olom-boafidy kosa rangaha tsy tokony atao ohatran'izany kosa ny traitement ny ombonantsika de ny hoe fa nizaniza ve maneho hevitra de anaovana didiny be sandry zavatra ohatran'ireny ny rahantsika nahita angefa neny babange oaka fiara sivily no nisambotra anazy gros bras ange no nandrombaka ambabary rehefa miverina jery le vidéo zay tena mampalahelo anaty ary de teneniko anao monsieur le rapporteur fa de misy olona anankiray tena manao fanamiana ny CUA le gilet mangamanga iny mihitsy manosika ny baba hiditra ao anatiny le fiara tonga amin'izany ny tiako tenenina hitodika aminao gasikara honorable hoe ny olona zany teo rassuré zay te handeha zay maheno le fanentananareo teo maheno le zay tena handeha ny eo amin'ny fitondrana moa zany de manasoaso hoe mpitolona Facebook reo olona any amin'ny réseau reo de aza manantena tsy misy ndray makatsy ny makaroa aratsiana tsy mila korotana magaga moa fandroany lasa fikorotanana zany ny fitakina le zofototra resantsika ary hoenotsika mihitsy le oronam-peo rehefa aveo fa ozy izy hoe raha ianao andriamatoa solombavambahoaka ny anontany ka ahoana zany ny atonga le vahoaka tsotra te hiady hiteny hoe ao arafa milamina an'izay nefa ho avy zay ho anay nanao ny tandrifinay zay ny amin'ny fangatana sy ny sisa hoentsika eo zay ho avalindry zareo fa inona no azontsika nomezana toky androany an'le vahoaka miandrandratsika efa reo zany zao tsika olom-boafidy mitarika tsika manomboka zavatra tsika fa ialana amin'le hoe zay tena te handeha fa te ahoana zany raha mipoaka an'izao sy n'izao sy n'izao ohatrany tena mba tiako re hoe ahoana ny fahitanao an'izay izy Lili Rafarala tena mitodika amintsika vahoaka aza miandro toky zany hoe miandro hoe ilamina ny saina milamina ve ny sainao fa misy toerana am'izao fotoana zao adiny roa isan'andro no mandeha ny jiro miandro toky inny ianao mba fantatrao ve fa raha makian'ny laoty ianao 10 sy arivo ny ray bidon jaune le 20 litatra reny ny amin'ny fitondrano eto amintsika raha tsy manana 10 sy arivo ianao io de sady tsy misasy ianao tsy misotro rano ka nenahy zany tsy any am'izany hoe miandro pitarika 1 minute diso zany izana volena amintsika rehefa tafiakatra tamin'ny dingana fazy na dingana ambony ny bare atrano tsy nisy 1 minute nitarika anareo tsy nisy mpanao politika nanentana anareo tsy nisy olona nanome vola anareo feno ny tanàna namoaka sarambilany anareo ny tanipoa de andao ivoaka andao ifaly andao iorakoraka tsisy pitarika zany androany de lestage tsy gasikara fenso tsy fanira zafy manantany tsy lelira farala tsy navalina emerako franky rakotoartina fa inona ny androany isiky reo ary zay ny mbola iresako manokana ho an'ny préfet iresako manokana ho an'ny mpitandro ny filaminana rehefa mivoaka ny bronareo rehefa mialy ny akanjo fanamina mampitandro filaminana de mitovy aminay miaina de lestage anareo kaza manaky isika rebirebeny ny olona mahazo tombontsoa no miazakazaka androany miteny hoe okzay ny korotana kosa tsy mety amin'ny Madagasikara tsony ny fandorony tsy mety amin'ny Madagasikara ny Nepal tsy mbola nisany resaka an'izany ke teo so de mamana na mailomailo tamin'ny zavatra nataonareo tamin'ny 7 ianareo izahay tsy zany ary zay tsy manana eritretra an'izany fa ny fangatahana ijoroana androany na zana ianao zay mandre an'izao fandarana zao iarany delestage tsika ity ho studio zay anaovantsika fandarana ity raha tsy nanana solika amatsina gropy andefanana zao fandarana zao tsy naheno an'izao fandarana zao ianareo toko laha tompofavy fa mijorotsika androany tsy ho ana zany fa ho atsika rehetra ka raha misy olona androany mijoro ho anareo ve de iandry anareo hoe meo toky izay meo gagazo zay tsia na le mpanao gaza mpapiditra any amin'ny gagazo ke etantsika iaraka amintsika ianareo mpitsara eo anivon'ny tribunaly ndao iaraka aminay fa iarany delestage anareo ho sahirana anareo andinika am'le didy ho avoaka any ampiasana raha matiny jiro androany aly raha tsy manao dosy ianareo isika mpisambotra de mitandro ny filamina rehefa mialy ny akanjo iny iarany zany ianareo ka androany tena mahitsy miazakazaka be ny mpomba mifanjakana anaty Facebook eo androany okzay mifanakorotana fiza miteny hoe anao fanakorotanana fa iza miteny hoe andoro fananan'olona fa iza miteny hoe androany de ijorotsika ary zary miteny mihitsy hoe azosika porofona ve
raha tena vonina zay fata vonanomboka ny teny teto hoe vonina ve ianao tsy vonina Facebook ny resako fa vonina ve ianao vo malinomaliny teny sabotsina mena ny etsika ianareo teny sabotsina mena vonina ve ianareo enitosy vonina ve ianareo eny Ambatomaro efa bolany zay nareo tsy nisotro rano vonina ve ianareo tsy zangy ny sotro rano eny Ambatomaro fa ianareo zay mipetraka eny ka ity ady ambony andao porofotsika amin'ny tompona andraikitra mpanatanteraka androany fa malahelo isika tsy sambatra isika no ny délestage sy ny rano tapaka ka raha sitrakareo de tonga de ho alefako aloha ty satria raha sitraka faniry lili navalina inona no mampatonga andreo mivorivory eo tena miala tsiny zay ny lazako hoe tsika tsy miady ampiasan'ny jirama satria mandray paiko tsika tsy miady ampitandro filaminana satria mandray paiko tsika tsy iady am préfet satria mandray paiko reny fa mampatonga tsika mijoro androany nanome grâce tsika 5 taona miampy an'ity taona iray ity fa miditra taona faharoa tsika zao na ianoko voalohany sy natonga ny vahoaka resy lahatra dia ny kabary mezinezina zay nataony candidat laharana fahatelo 12 tao amin'ny collegium Atsonjombe nandritra ny faradoboka fahatelo ny volana novambra 2024 dia ny hoe 100 megawatt no nataony mpitondra mifandimby atram'izay fa ho ampitombotsika 400 megawatt izany hoe ao anatiny 5 taona de anatanteraka 400 megawatt isika rahalany eo lany anao Andriamatoa Filo tapitra le 5 taona tsy vita izany mijorotsika androany ray zay raisy noty raisy bloc note mihitsy volana novambra zany ray volana taty ariny nisy ny fandaharana zay nionandreo candidat tafiakatra 2e tour dia ny Filo Ravalomanana sy ny Filo Andry Rajoelina fa 7 volana desambra 2024 débat télévisé na rano malagasy retraretra fampanantenana no nomena atsika ary resy lahatra ny vahoaka ary mifidy azy satria hoy izy hoe efa vitanay ny étude rehetra miandry atsika lany fotsiny de milamy io tapitra le mandat 5 taona voalohany mbola tsy vita ve le étude izany no ijorotsika androany tsy hoe manana problème amin'ny zany olo zany tsika fa ny teny nomena de tsy maintsy tanterahako izy nandritran'ny fampielisa-kevitra nandeha ny fitantanana ny firenena ary hitatsika ny olona ny fahamaizana andreo milina teny andekaleka tonga na teny ny filohan'ny republika anaraka ny délégation miezinezina mihitsiny ny 10 ny volana janoary 2024 nandray ny micro ny filohan'ny republika efa lany izy tam'izany fotoana zany enina na 9 volana de hifarana ny délestage raha volana janoary izy ny teny an'izany mbola tsy tapitra ve le enina sy 9 volana hatramin'ny androany 5 ialako tsiny ialako fonjo fampanantenana fanotelony zay toytsika 17 ny volana jolay taona 3 nanome fepitaona herinandro 3 na hoe 3 herinandro ny filohan'ny republika tamin'io date ny 17 juillet 2023 io mba ampitsarana ny délestage manerana amin'ny Madagasikara mbola tsy tapitra ve le fepitaona 3 herinandro hatramin'ny androany teny nomeny zany fa 30 ny volana oktobra 4 nanome baiko mba ampienana ny délestage eto Antananarivo sy ny manodidina ary nilaza fa izy groupe matanjaka ho ampiasaina avetrany ho vahaolana am'izany tsy tanteraka izany tompoko asa fampanantenana vafiry tsika tsy tadidiko tsony fa 5 12 volana novambra 4 nambara ny filohan'ny Rajoelina fa tsy hisy intsony ny délestage amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 10 alina ho fanamorana ny fiainana sy ny asa ary nambara moa sy namafisiny tamin'ny fandraisam-pitenenana zay nataony tao anatina fandaharana ny fametrahana ny herinaratra avy amin'ny alala ny herin'ny masoandro sy ny fanitarana ireo tetika asa manamaivana an'izany délestage zany
ny communication zay ataony mpomba androantsika am'resaka io nge de hoe efa manomboka ny asa efa mandeha ny asa 12 novembre 2024 nge zany fampanantenan'zany androantsika firy fa firy ny volana mbola toizatsika 30 octobre 2024 ty tena nalaza be mihitsy ty satria rehefa nandeha ny communication tao amin'ny pejy ny présidence sy ny pejy ny filoha ajaina Andro Rajoelina de hoe tsy hivoaka ny efitrano raha tsy misy vahaolana tonga teny ny filoha ary niezaka ny fampiresaka voavavy ny olana androany apetrako aminareo zany fanontaniany zany fampiritsika mbola toizatsika avy fampanantenana lo toizatsika avy fa tsy maninona zany satria fampanantenana izay natao zany fa 20 ny volana jona 5 nilaza ny filohan'ny Rajoelina fa isy fiverenana amin'ny toedrara ara-dalàna alohan'ny 26 raha momba ny délestage no resahatsika alohan'ny 26 tamin'ity taona ty zany resahako zany de mitodika amitsika androany tanteraka ve zany sa tsy tanteraka fa 20 ny volana ihany ny volana jona 5 dia nampanantena ny amin'ny fanomezana ny délestage amin'ny alalan'ny fampitomboana ny solika zay ao ampiasaina amin'ireo groupe thermique sy fampiasana ny atao hoe vahaolana vonjomaika sy maharitra ny filohan'ny republika ny Madagasikara tao anatin'izany fampanantenana zany tomboky lahy sy tomboky vavy firy zay datany fa ny tany isaiko zay ka mijoro tsika androany ary za de efa nilaza teny amin'ny antemeram-pirenena fa ny mpitantana androany de tsy manana ny antsoina hoe culte de démission fifiry ny any ampitanany masana rehefa tsy mahafitany andraikitra de mametra-pialana ozy aho hoe vonina ve ianareo fa rehefa tsy ametra-pialana dia andao averina amin'ny vahoaka ny fahefana satria ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka ny famerenana an'izany de ny hoe rehefa tsy ametra-pialana nareo de esorona zany mazava ho azy mbola misy délestage ary memafy ny délestage sy ny fahatapahan-drano azo ekena avy androany misy faritra izay vo tsy manana 500 ianao de tsy misotro rano ianao tomboky lasy tomboky vavy de mitodika ho an'ireo olombo fidy mararako ny anjara-pitenenako satria lavany ianao za zay miteny de nampindramo mafahefana ianareo menadazy miaraka amike nampindramo mafahefana tonga androany mitaky ny fahefana zay nampindramo matamitsika ny vahoaka zay mifidy atsika solombavam-boaka 12 izy teo ny Antananarivo renivohitra samiaran'izany délestage zany fa miantso ny député rehetrarehetra andao anaovantsika ny samboady de andao tsika isolo tena andreo vahoaka izay nifidy atsika fa tsy Antananarivo renivohitra ihany miantso ny député anavaratrano miantso ny député anatrimo-drano miantso ny député anambodratrimo ny amin'ny tanànany fanira zafy manatteneniko zany andao tsika ijoro androany tsy misy hoe izany mitarika izany lidera izany tsy zany androany fa mijoro tsika farany ny hevitra zay hoentinao amin'ny Facebook eo androany de ny hoe anankirotana efa mivaliko iny fa ny hevitra hoe raha hitokona ve ianareo de tonga de andeha mijiro fa misy mpitantana ve eto Madagasikara satrisy de olay kabary nandritra ny déclaration fa ilatsaka hofidianao filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 24 tao amin'ny palais des sports averiko ny fanontaniana misy fanjakana ve eto mamaly ao amponao ianao Andriamatoa filoha mahenao zany afatr'izany misy fanjakana fa maninona zany zay no ijoro sy ilanja sora-baventy satria ny fahefana mpanatanteraka no atao amahan zany olana zany tsy ny député mamahan zany tsy ny CM mamahan zany fa ny fahefana mpanatanteraka mamahan zany de hoy ny rapporteur sady cordoan'ny mouvement gasikara teo hoe raha tena nanana finiavana hitondra vahaolana ajanona aloha téléphérique io ajanona aloha ilaky arivo io tsy olana za ajanona aloha ndao lovahany ty fa za miteny aminareo fa raha vahoaka amitony sy afaka miasa ara-dalàna de mandrosy ny fiainam-pirenena sy ny isan'ny tokantrano fanontaniako farany ho atsika rehetra zay manaraka amin'ny fandarana aoko tsika tsy ho andevozy ny Facebook fa hoy hoe vonina ve ianao ka sikara fensoefa vonina
misaotra indrindra honorable ovalikely aloha satria misy manontany ny mpanaraka ny fandarantsika reto aloha manao kompatanina satria marobe tena marobe ianareo no manaraka ny fandarantsika ary everiko fa ao anatin'ilay fahavononana sy fahasahiana tena iady ho an'izao fototritsika daholo zany rehetrarehetra zany misy manontany hoe tsisy fidirana amin'ny vantana ve ie aneo hevitra kely fotsiny zahay de afaka kelikely eo de miditra omeko ihany aloha le larana de nizao iomananareo 038 65 116 07 afaka manarara ohatra zany sika na mampita hafatra amin'ny vantana aminay koa tsy olana zany mampita hafatra amin'ny mpiaino rehetrarehetra de ao arin'ny fanehoan-kevitra zay ho ataonay telo mianadahy de afaka miroso amin'izay antso mivantan'izay tsika fa akoatran'izay de santatra mbavarano ihany ty androany ity zay tena isorako be deaibe anreto olom-boafidy mpanao politika manana ny toerany miaraka manentana an'ity fandarana ity fa ny fandarana zany manomboka eto fa ny razafy manadany gasikara feno soa ary naval Rakoto Artina de naval Aimé Franky Rakoto Artina alors naval Aimé Franky Rakoto Artina de izao misokatra ho andrehetrarehetra nisy antso nataonao to honorable dikan'izany na syndicat ianao na influenceur efa mahita influenceur BDPA manentana ny amin'ny 25 septembre io na olotsotra ianao niza de misokatra ho antsika rehetra zao fandaran'izao ahafahantsika tena mitondra ny feontsika de zay zany tiako tenena hoe fandraisana anjara ray alo le fidirana amin'ny vantana amin'ny antso rehefa aveo fa azontsika atao koa ny miditra amin'ny fandarana manomboka rapitso moa izy araky ny lazaiko teo anomboka amin'ny roa ka hatramin'ny efatra faniry BDB namaly ny antso aloha hatreto zany raha fanairana no andraisantsika an'izay nitranga amin'ny alakamisy 20 septembre ahoana ny fahitanao an'ilay ataoko hoe enthousiasme ny olona mbola eny amin'ny tambazotra sy eny amin'ny vaovao aloha zany hitantsika hatreto fa mbola tsisy fidinana takizay ho ataontsika amin'ny 20 septembre ya le izy tena mazava tsara mihitsy ny zava-misy tsy misy zanam-pokotany ka tsy mila jiro sy rano tsy misy fokotany ka ilaza fa tsy mila jiro sy rano tsy misy commune na district na ihany koa faritany ka ilaza hoe tsy mila jiro sy rano tsy misy zany tompoko samy mila daholo reo sehatra rehetrarehetra reo mila jiro sy rano reo naizanaiza zany mila jiro sy rano izy faharoa na misehatra inona na andraikitra inona na rafitra inona ary na misokajy manahoana de mila jiro sy rano avokoa de raha ohatra zany tsika am'izao fotoan'izao mba mangataka kely ny ao anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny didibolo hoe mba avoakely zany nge tokony hoaindrareo zany ohatrinona zay ny pertara ekonomika ny Madagasikara satria na le recouvrement amin'ilay recette fiscale aza tsy possible atsony le douanière satria ny antony de zay tsy afaka mamokatra araky ny tokony ho izy tsony manatratra an'le chiffre d'affaires-ny ahafahany mandohetra le orinasa ary na ny olo tsotra indrindrandrindra tsy ny secteur formel ihany fa na ny informel aza satria reny ihany koa mampidi-bola reny eo zany ny any tiako isaraina ny rehetra hoe aza apetraka le izy hoe tolon'ireo zay mety hoe manakaikaiky ny fanoherana angamba hoy ny sasany fa tolony rehetra zay matsiaro izy ty fa ho an'ny fiainako de manandanja ho an'ny taranako ny fahafahako miary ankehitriny ka hametraka ho an'ny taranako ka raha tsy lavrary ny fahafahako miary amin'ny orinasako miary amin'ny asako miary amin'ny sehampiariana zay misy na inona sokajy misy azy de ny taranako no mifafankiona satria inona tsy manana ao apetraka amin'ny taranako tsika de fampatongavatsaina fotsiny eo anatrehan'izay zava-misy zay zay no entiko ilazana hoe tena tolona iraisany ty ary eto moa zany de manararoatra ihany satria somary efa lasa de lasa le fanentanantsika mirary fahasalamana feno foana ho an'ny mpanolotsaina Baba Rakoto Arsosy Clémence Raharnirina ao anatin'izay
ataontsika hoe tena ratra nahazoazo reo zay fa tahak'izay fantenena tokoa dia tena mirary fahasalamana sy fahasitranana aingana ho andreo tanora atsika mpianatra eny vontovorona zay tena ampiarina ny herisetra sady ao anatin'izao ny fahasahina mijoro dia tena hoe zany foana no setriny kanefa everiko fa reo fanentana rehetra ny 16 teo reo dia ampy ilazana ny amin'ny hoe tsy anaiky lembenana le tsy manaiky lembenana moa izy telo da ty tsy resaka hoe fandaharany fa fotom-pisainana le izy hoe tadio tsara nefa isika vahoaka no patron andreo rehetrarehetra reo na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry volantsika vahoaka nge no anakaramana andreny olona rehetra reny dia maninona moa zany sika rehefa tonga ny fotoana eona hevitra dia hiarany zavatra samy hafa tahak'izao ny dikan'izany isika mihitsy ny mila mahatsapa ny asa arobidiny zany atao hoe toerana misy atsika manoloana ny tompony andraikitra samy hafa izany ary manamafy alohan'ny amezako fitenenananao monsieur le rapporteur hoe tena marina angely resaka teo hoe resaka rano any amin'iny faritra ampandrianomby iny asa raha hitanareo tena mahatratra 2 ndray bidon dia ozy izy hoe manana teti-bola ohatrinina zany ny tokantrano anankiray vao isotro rano ara-dalàna zany ny zavatra iainana ankehitriny lasa fanararotany zao rehetrarehetra zao le izy dia tsika samitsika ihany mifanabotra eto dia hoaiza moa dia zany ve le hoe tsy maintsy mandroso nyresaka nareo teo ny resaka téléphérique 151 millions d'euros za miteny anareo fa raha zany ange nanaovantsika andeha ataoko hoe microcentral solaire isaky ny arrondissement taizitsika ohatran'izay zany zavatra zany ny solika lany amin'io manahoana par rapport amin'ny solika lanina n'ireo groupe zay efa hofaina amin'ny vidiny miopapana ary eto moa dia miantso ny mpiasa ny jirama hoe dia manana azosy adidy mihitsy ianareo anazava ny zava-misy mba tsy hifototra any aminareo koa ny atezeram-bahoaka fa ny zava-misy aloha dia ny vahoaka maro anisany tsy misitraka jiro sy rano ary efa tsy zaka tena tsy zaka ny aina ntsony le zavatra miseho dia izay no anamafisako hatrany araka le tenitenenina teo hoe 5 septembre zany tsy resaka babasy Lilis Clémence tsony zany tsy resaka mpanolo-tsaina telopolo isa avy amin'ny fanoherana ao amin'ny lapan'ny tanàna zany tsy resaka solombavam-bahoaka 12 fotsiny zany fa resaka ny malagasy rehetra teneniko ary mahafinaritra aty hoe mijery fitaratra rehefa tsy afaka mijery fitaratra mpitondra dia isika nitondra fitaratra hijereny endriny amin'ny hoe aiza ny lesoka tokony harenina fa tsy hanao fiainana mahazatra hoe fitenina namana Clémence Rarniriny izy ty hoe miaingo ambony tsokoko zany foana ny etsika takotakomana fiatsaram-bela tsy lay loto mijanonao lay faharatsiana eo fa sarosaromana zavatra tsara tsy zany kosa ny zavatra mendrika ny vahoaka malagasy ka ty fandarany ty dia tena anentanana antsika ny amin'izay andraikitra tokony raisitsika koa fa tsy hijanona ho pitaraina lava fa tonga ny fotoana ahafahantsika maneho an'izany zotsika izany ao anatin'ity fanentanana ho 5 septembre ity namana navalina zay tsika tena solotena ny-ponina Tananarivo solo tena amponina Tananarivo tsika dia zay misy ny azanovako ny Antsoavo dia ny androany tsika miresaka amin'ny vahoaka malagasy indrindrindra moa zany mponina eto Tananarivo renivohitra tapely afaka manaraka n'izao fandarana zao amin'ny Facebook moa zany naiza misy anao dia afaka manaraka androany zany za dia teteny aloha aoko tsika tsy ho tafiditra ao anatin'ny fandrika zay tedavindreo mpamono afo moa zany fetotsika azy mpamono afo zay tena mivoaka daholo mihitsy izy ao amin'ny Facebook tsika mety ny fampanasiana revaivy androany tamin'ny firy dia azo consigne directive koa navalina ara ivoaka mietrehitra angamba izy ao maty niaraka tamin'ny fisamborana ny Clémence sy Papa ny fikasantsika hanao fitakina momba ny rano sy ny jiro nefa ny voamaika ary naprehatra n'ilay afo any anatin'ny vahoaka tsirairay avy izy ka androna dia miantso atsika vahoaka io tsy aza manaiky tonga dia ho batobatiana sy ampitahorina hoe mivoayo dia kakazo ianao na hoe amin'ny Facebook ihany nareo fa tsy mavita ininina na hoe Nepal zany tsy amin'izany le izy itsika vahoaka mahay ny mety amintsika za miteny zao firenena efa tena atsika mijaly androany mijaly tsika androany tsy itsika mihitsy velively ny andeha hitarika olona hoe andao androba andao animba tsy fombatsika zany itsika ratsy manaiky ny fomba fitantanan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy zay mpitondra reto amin'ny firenena tsy itsika ny andeha hitady hoe andao tsika amodika tsy amin'izany tsika fa itsika kosa tsy manaiky lembenana rehefa misy zavatra tsy mety sy tena efa hoe voahitsaka eo atapon-doha ny zofototra tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy zofototra anie zany androany atsika tsy angataka tsony ataovy an'le simigina firy ataovy 200 euro apekaro fandroa ataovy fois 2 ny simigy na 100 euro le nyresahany tsy angataka an'izany tsika tsika fa marefo dia marefo ny
ekônomian'izao firenentsika zao. Androany tsika tsy angataka hoe andao are mba ataovy tsy haiko hoe inona tsy tady zavatra betsaka aloha tsika androany fa le zo fototra ire le vahoaka malagasy re le mponina Tananarivo re mba meo le zo fototra mba hisitraka rano madio mba hisasa mba hisotro mba andro ary mba afaka iainy sy velona satria rivo tsisy ny herinaratra tsy misy ny rano be dia be ny malelotsika mahita an'ireny amin'ny tambajotro reny hoe misy orinasa voatery ny katony androany tsika efa tsisy ny asa androany mikatona ny orinasa ka androany ho an'ireo mpamono afo ny any teneniko androany nareo mamono afo ngamba mety hoe efa manana trano efa autonome ngamba nareo satria be dia be ny vola miditra ve eny tsy maninona ary zany fa vonoy ny afo fa izay vahoaka malagasy tsy mandadiarona 7 isanjaton'ny vahoaka malagasy androany dia mijaly satria tsy manana rano tsy manana jiro tsy afaka mivelona indrindrindra ireo mpiasa tena tsy afaka mivelona ireo orinasa tsy manana angovo hoentina manodina ny fiariana zay ataony ka androany tsika mitodika amintsika vahoaka androany aza mety tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika tiany mpamono afo ataotsika fandaotsika hiaraka ifampitatana hiado an'zoantsika andondataba tsika dia hiteny hoe atodio aty amin'ity olanay vahoaka ty alohany ny politika mpanjakana ho avy izahay ampiseho hoe izay vahoaka maro anisa kosa mangataka fa ao ny olana fototra zay mampijaly anay dia ny délestage lava reny nandritra ny enitaona nitondranny izao fitondrana izao fa raha mbola hiaritra an'izao anatin'ny firy-taona tena marina mafy maty inona tsony zavatra misy to amin'ity Madagasikara ity ohatrany tianao mifanisa dia anao koa no avelako ampiditra sy ampatsiahan'le laharana dia raisitsika amin'izay zay indrindra ho ampidirotsika le laharana mivombonitsika isa-tokantrano any fa anao fampatsahivantsika zava-dehibe manko ny nambarany soloam-baoaka gasikara fenosoa teo tamin'ireo fampatsahivana ny daty samihafa sy fampanantenana zay nataony ny fitondram-panjakana raha reny zany ny raisina dia veritsika fa tena nanana ny tena hoe tanjakara herinaratra farany tena goavambe aty Afrika seran'izao tontolo izao ka Madagasikara saingy tsy vita mola izy tsy mbola tafavoaka mola izy amin'izao fotoana izao ary na mifofopofony ara ohatra mbola tsy hitatsika mbola tsy mandalo tetezana akory le transfo le transfo nge efa miperaka tao Tomasina efa elaela zay dia efa nanaovana communication be ay le transfo mbola misy vady miaraka amin'ny voazo alefa le izy koa nefa tsy tonga aty Antananarivo amin'ny toerana andefasanazy raha tsy mandalo tetezana 3 le tetezana 3 nefa tsy mahazaka 70 tonnes na masinina mpiah herinaratra bref fa zao ilaina foana mampatsiahy zavatra mba hanamarinantsika ny amin'ny hoe rariny sitsiny ry vahoaka ry olo-pirenena ry namana isan-karazany isan-tsokajany isan'andraikitra ny fijoroantsika satria tamin'ny fotoan'andro fony mbola mpanao gazety ny sasany dia tena nahainitsikera rehefa nisy ny délestage tamin'izany fotoan'andrano zay tsy mafy ohatran'izao aloha resantsika tsy mafy ohatran'izao ny délestage 5 taona 9 taona 7 taona lasa ary ny olona naintsinjolavitra hoe ndao tsika hanao barazy afahantsika mambolona fimehezana ny tamina fa dia zao nisy ny nampatsiahy tamin'izany ny teny tamin'izany hoe zonona vahoaka raha ohatra ka tsy lavorary le izy mety nandalam-be maneho hevitra nanondro toerana izy ry Ambojatovo antony na tonga nareo telomenata tena nitoerana nitondran'le olona nitondron'le olona io dia nilaza fa tena hoe tena potika misy nisa tokantrano tsy afaka mitady vola ara-dalàna tsy afaka manefa n'izay zavatra tokony efana ao anatin'ny tokantrano hanodinona n'izany tokantrano zany ary tsy vitan'izany fa nilaza mihitsy fa hetsika tsotra ny atao zay tsy ho tonga amina hetsika zay mety atahoran'ireto olo reto ka mahatonga azy mikofokofoka amin'ny communication mafy amin'izao fotoana izao satria matahotra ny sezany reto olo reto dia zay mihitsy no averitsika misy an'le sasarety lahy zany vetivety aloha fa ohatra miresaka nareo dia tsaroako tampoka hoe zao ny tenin'ny baba tamin'izay le nanao fanambarana teo amin'ny lapan'ny tanàna ozy izy baba hoe tena hoe asa mampanolo-tsaina ny ataonay fa tandremo ozy izy sanatria isy kitikitika anay
na de singam-bolo ray aza am'izao zavatra atao zao a fa de mialatsiny aminareo afa de le ao anatin'le firenena teneninareo ao anatin'ny sainareo io mihitsy ny ao an-tsaika ina ny tiako lazaina le araka le tenentsika hoe mpanao ihany mahana sy ny sisa tena ohatrany hoe mitenenana an'izay no ela de tsy 10 minitra taorianan'izay de reny ny zavatra nitranga sy zany natao rehetra zany keny mampatonga antsika hoe tokony mijoro le zay mihitsy za tena nyresaka ny resaka bariato io fantatro fa zavatra samy hafa zany a fa ny anazy zany lay finiavana mihitsy hoe fa maninona moatsika ny voaka ny tranontsika rehefa naresiny baria tsy nisy mpanetana ange zany tsisy pitarika zany fa androany misy mijoro androany fa tsy mihena telestasy nareo mpamono afo resantsika reo tena hoe tena hoe fampihetseretany zany ataoko zany 2024 banque mondiale afaka jerentsika 51,5% raika amby 10,5 ny orinasa madinika sy salatsalany izay potika nohony fisian'ny telestage eto Madagasikara. Zay ny antotanisa farany fantatro. Inona ny fandresena, inona ny fandrosoana eritreretinao? Raha ohatra ka orinasa mpanao soudure ohatra ny asany. Poissonnerie ohatra ny asany. PDB zao am'izao ny vehivavy manao an'ireny le hoe salon de beauté reny. Fa zay tsy manana groupe androany de taraiky ny asa androany. De aza taritina ivaro tena le vehivavy fa nanana salon de beauté izy de meo anazy fotsiny anjarany herinaratra. Fa io facture io rapitso ny tokony aloha fa aza aloha rapitso nge fa raha vakapitso de tapaka io jironao tsy mandeha. De androany ianao ny anazy zany le vahoaka ny tiako resahany. Pidibeny communication zao aloha olona na debe asiana miteny daholo androany hoe okzay mikorotana fa aloha ny tompona andraikitra hiasa hodria efa nomena 10 taona nareo miampy am'ty mena 7 taona zany nareo manda ara-dalàna zany tsy misaka titezamita fa nanao ve le tompona andraikitra ohatrinona ny volan'io de zay anjirama io isam-bolana de androany zany mitaka ny zony le vahoaka adity zany tsika zany mampafantatra fotsiny fa zay ny antony teneniko hoe ity fandarany ity tsy ho anay reo atsika vahoaka malagasy misy influenceur any efa hitako miteny daholo ndao tsika iaraka eto isan'andro tsika eto foana tonga avy eto misy artiste any mamoaka any feo andao tsika tonga avy eto aza sina ijereny hoe gasikary lili non tsy zany tsony problème délestage ny problème androany raha nitapaka ny problème androany de miantso atsika rehetrarehetra zany ny amin'ny fijoroana satria raha tsy hitany zareo ny isa atsika de tsy horototra tsy ho taitra efa fantatra efa miasa fa tsisy résultat ko androany de zay zany mba tiako averina kely tao anatin'le izy ya 038 65 116 07 038 65 116 07 io no laharana aloha izy mirahala isany afahanareo mpiainy zany nisy ny teny hoe top zay rehefa nomboka de manomboka eto afaka miditra ianareo te anome fanamariana fotsiny am'le retour ny olana raha vao mijery amin'ny page Facebook isika na manaraka amin'ny radio de mety ho taratara le retour fa aleo rehefa manome top ianareo fotsiny ny technicienne zay isorana be dehibe andralamy karakara ao ambadika ao rehefa manome top ny technicienne hoe afaka miteny avy hatrany de maneho hevitra ianareo fa enina eto foana ihany afaka miresaka ihany tsika fa niry mandrapitry misy anapikely azy mihitsy satria zao le izy ozy le olona zay rehefa naneho hevitra de mba tsy hijanona eo fotsiny fa mila mijolo mila mandray ndraikitra ampiasao ny zo maha-olom-pirenenantsika satria anatin'ny fitakirana ara-dalàna isika mba tsy ho lasa ozy le olona ka zao namana technicienne mandrapiditry ny antso ataribe eo aloha mba iarahantsika miaina efa tompona ndraikitra izy am'izao fotoana zao karazana fanehoan-kevitra momba ny délestage ane nataon'izany ramatoa zany zay lasa loha olona am'izao fotoana zao hoe ary efa atao anatin'ny membre ny gouvernement aty ao izy fa zao aiza le résultat de aloha enotsika ferizateko tsy mifaniry rehefa namalo zany olona teneninao anarany zany de ozy izy hoe ny mahasamy hafa ny tamin'ny 2016 am'izao ozy izy de ny tompona andraikitra tam'izany tsy rototra fa ny am'izao efa mezaka 10 taona plus roa taona tsika zao 7 taona ve mezaka foana dikan'izay tsy maharisy lahatra zany argument zany fa
fanira safy manatany eny ary oenotsika vetivety ary zay orona peo zay Lilia Rafarala efa aorianan'izay afaka miditra vetrany sika verikany 38 65 116 07 io zany larana idirantsika reo aveo mbola eto zolo zay navala Francky Aimé rakotoartina zay le anarana honorable Gaskara Fensoa fanira zafy manatany ary ny tenako afaka mifamaly mamaly ny resakitsika eo da hoary enotsika zay so miala heloko amin'ity fitondram-panjakana ity ze le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray ndraiky so le fitondram-panjakana naray azaka andraisana ndraiky nifireo mikalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitombo vao homany ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao any anaty masiso isan'andro anano vary hoaninao mpitapakibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra tombotrano efa hitsoatsoahany isan'andro satria tsy voalohany hofatrano rehefa tena tsy voaloha ka voaroka dia mandeha ny ambany tetesana ianao farany ambany tunnel na miakatry Ambojatovo ery manao bidonville alahina vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro ireo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes on veut avoir des explications zay le izy zay tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe oentinaiza ty firenena ty oentinaiza ary inona ny tena tiatsika atao ary ny fanontaniana apetrako foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsina fa masika le teniko fa niany zazatiana tsy tsitsina rotsakazo ary fitiavako atsika mitenenako an'izany est-ce qu'on mérite ça miendrika amin'izao zava-misao ve tsika fa tsika ve zany de lasa ce point là miaritra amin'izao zava-misao sika koa mba te angataka fanazavana amin'ny mpitondra fanjakana sika mba te hiteny amin'ny fitondram-panjakana hoe no ny zavatra tsy zakanay zandretrarehetra zany ingy fanontaniana tiana apetaka daholy ary mba tiana angatahana fanazavana zakanareo zany le tsisy ziro sy rano zakanareo zany le délestage zakanareo zany zao zava-misy iainany zao ka zakanareo de fio ary nandre tsika ohatrany te ametraka fanontaniana hoe tsika mihitsy ve ny lasy tsika mihitsy ve ny kanosa de miaritra an'le tsoka raha zay ary mizy moa akory atao zako manaitetra sy mampifoatsika izy mampite hanosongozana o zay namako zay mampite hanosongozana mifo azy ndry zay le teneny de ohatran'izay misy le tiako tenenatsika hoe tsika vahoaka ve de kanosy mifanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga mpanjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana mpanjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord hoe raha pitsy afaka pitsy ndao aneho hevitra eny an-dalambe atsapany le fitondram-panjakana rehefa tsy zakatsika intsony le délestage de andao andeha ao am'kianjana Ambojatovo ny eo alalany zay imanifeste de hitany eo hoe maro be ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aizany tsy tsara teny izy fa tsika tsinona am'izao fotoana zao on se laisse faire ka mipetraka antsika de miaritra trèfle ozy ny fitenenany tanora zay de tsisy raha iny mpitondra atsika satria izy miaina foana mifo izy maraina mihinana petit déjeuner mafinaritra tsy manaiky lembenana tsy manaiky lembenana zay resaka zay ny fahamarinany io moa zany io za hoe rehefa iza moa zany misioka de voromanga nareo mpikabary reto mahazo tsara fa rehefa iza misioka de vorondolo zany le zavatra mitrangeto zany zavatra tiako resana hoe seza mampiova olona Lili Rafarala fa nira zava-matany navalina Aimé Francky Rakotoartina fa tena marina ny tenin'le ramatoa zany hoe iza ny enao eny amin'ny Facebook tsisy meno ianao eny amin'ny Facebook tsy misy meno ianao eny amin'ny Facebook fa raha ny Facebook no enona de ozy hoe fa ela angamba ny ravy zao fanjakana zao de indramiko zany teny zany androany koa satria tsy misy meno eny amin'ny Facebook dia andao zany eny Ambojatovo ny resaka eto za de miantso mpitandro filamina andao hiaraka aminay de mba milanjako nareo hoe leo délestage mivady amanjanakay koa de nareo zany manara-maso anay eo hoe satria so de misy olona alefanjareo indray ry bokan'ozatra sy reprise scolaire alefanareo eo de reny ny andrombandroba sy ny tariny eo tsy avy aminay zany fantanjona aloha de hoe andao atsika ampiseho fa misy malagasy le délestage eto aza sakanana ny lalana fa nisy an'izany teto hoe nany am'sabotsina mena mozy eny Ambojatovo de ho sakananao ery Ambomanga kely na ery Pasapito tsy fantatro fa andao tsika hijoro zany faharoa
ny fanehoan-kevitra de tsy midika ho fanonganam-panjakana indrambo kokoa zay tsy maninona fa nyresaka aloha androany de délestage sy fatapahandrano alohan'ny olona ny hoe hevitra za miteny fa zao fanjakana zao a dia milaza fa mamim-bahoaka raha mamim-bahoaka alohan'ny olona ny eo hevitra de eo zany tsika mahita hoe tena Facebook marina ve fa eto tsy nisy ny te misy hoe fanakorotana be de be fandemetsany oka zay nkorotane aloha ny tompona andraikitra iasy e aza manaiko ho rebrebeny zany tsika fa mijorotsika manara-dalantsika de aseho atsika fa tsy falitsika ny amin'ny délestage sa miteny aminareo io zao mbola misy fionana iresampirenena oresa Madagasikara fa tiako tenenina nanomanana ny sadaiko atrinona vola lany fa raha tena nanana zany finiavana man-délestage ny oloandroano afa voky avatieteroka ihany nanevakely ya raisitsika ny voalohany akasitahana didibe anareo am'le fandarana fa tena ireny malagasy tokoa am'izao vaninandro zao de faharoa manarak'izay a de mbola manentana tsika malagasy asapatena fa miatra eny amperzaka délestage fatapana ranyty a de andao atambatra ny hery ao tsika hivondrona de masapatena fa zava-misy atao fantakana zao a de andao tsika atambatra ny hery rehetra andesika rahiny satria raha le zavatra le atao fanjakana de tsy fantatra hoe raha maria zany amitoeriny reny tsy fantatra tsisy alarety fa mandeha amfotiny de ia hoe am'vaitsaikina rehetra ny fotoana masa io roa fa Madagasikara tsika menakasy makasitraka isorany zay antso zay afaka manohy ianao honorable fa tapaka izy teo rassurance kely fotsiny hoe raha olona zato tsika misy antso manaraka allo ya afaka miteny any an-trany allo afaka miteny avy an-trany ianao raha tafiditra tapaka ilay antso raha olona zato tsika ny tonga eo de imeza andrareo tsika de hosamboriny tsika na tsy fantatra de le aia zay resahantsika teo zany hoe meo rassurance zay ny akanga maro tsy vakinambo zay mitambatra vato zay misaraka fasy rehefa maro isika tsy misy matohatra vahoaka zany zay fotsiny resahako zany tsy misy matohatra fa za androany ny mpitandro filamina misy nitsoko andao iaraka aminay ny mpitsara andao iaraka aminay andao iaraka andao tsy mba irekomendy midao fotompona ty délestage ty satria tena de sady mianatra ny miasa nefa rehefa tonga afaka iraka avy miasa eo a de tapaka ny jiro de ahoana to de manentana isika rehetraolo hoe andao re mba irekomendy indray mandeha tena mba manao antso avy mihitsy misy tanora toy tena hoe andao fa tena sairana voanana zao mpampitrano fa na de tantanirana de hoe ahoana ny rano de hoe rano tamy misy rano zantsolo zao aoka lasa normal ave zany ilay rano lasa normal zany le rano tsy mandeha ampikitriny fa hoe andao tsika mba hitakitsika fotsiny mba repleu re tompoko jiro sy rano tadio fa tsy tanora rehetra manisy siritra iary eto Madagasikara fa mitenanay de manisy siritra miary eto ka raha ahoana miarina eto nefa mijiro sy rano fa sahirana ka hoe andao mba hitaky miantso tsika rehetra tanora mihitsy koa mba hitaky indray mandeha makasitraka to ya misaotra indrindra fa ny tiako amafisana azy fotsiny le stermany andah de hoe marobe isika no manao ny organisation am'izay fomba iaingatsika ny mitoerana samihafa any misy mametraka point samihafa organisation antsika zany na any amin'ny commune sy ny sisa eny raisika miananao tompoko miaraba tompoko za zany efa raha tsika malala hoe olana amresaka délestage rano jiosy rano fa de misaotra anareo tompona zaitra atoko mpanaotra zany ndraikitra de makahery anareo mafy tena manatena amitsika ifandetanana ary izanongo le atokotoko any fa de anolo miara-manohatra de miara-panatanakay mba ahafana mampanjary ny zaza ataotsika fa tena fotoana maiza inona rehefa manana tena amitsika mifanetana telo andro eo fa tena mino fa tena vataatsarena tsy zato zany olona hoazy tokony mahifanetana mihitsy manatena somatokana le tompona andraiky raisy hitade etany le ony efa misaosadesaka tia toko
Entopoko averiko ngamba le teny teo sady ao fisikely ihany amin'ny hoe mety samy manana ny fandaminana antsika amin'ny olo-pirenena na isa-poko tany io na isaky ny commune za zao nisy niantso resy telo mena data amin'ny maraina de hoe iainga avy amina toerana ohatran'izao izahay fa zay koa marary fa tsy raharaha Antananarivo renivohitra irery ty raisina tanandroa isika amin'izany zay hoe tena hoe raha-mbahoaka raha-pirenena ty satria samy karoka vahaolana antsika zany de tonga izy ireny ataovy ny organisation ataovy ampisainana ampilaminana tsara ny rendez-vous atsika etsy Ambojatovo amin'ny 15 ny volana septambra am'raiky amby 10 oratoandro ny tiako ambara fotsiny ngamba ny hoe aza miandry mpitarika ao resy lahatra ny ao amin'ny fokotany tsy tononona zay ny anarany fokotany fokotany tsy tononona de manamboarina reo banderole hoe fokotany tsy tononona leo délestage mila rano fisotro madio ohatra tsy manambola anaovana banderole tsy ny banderole na zava-dehibe fa mangalapa ohatra de sorato amin'ny charbon tsy olany zany fa zava-dehibe fotsiny de porofoy fa ny fokotany ambotsy tononona de leo délestage tena mafy le resaka délestage indrindra ho anay aty amorona koa ity amorona koa zay alina zao efa sorena mihitsy izay rehefa nanomboka nivoaka mihitsy zay amapitakoana satria isan'andro ary ny tenako zao nanana fitaovana zay vidiny tapisaka nefa dia fototra noho ny délestage katan'ny surtension de may tanteraka mihitsy ilay clavier zay vidina teletapitrice tena leo tanteraka tena leo an'ity fitondrana mpandainga spisoloky ity zaro volana zay eto amin'ny Antananarivo tany Mananjary efa trany fitondrana io ny mpandainga spisoloky manao teny fitakafoana eny daholo reny fampanantenana eto mahakasika ny délestage io mifoanana reny mametoko fa violana vitsivitsy de mivany olana amin'ny resaka jiro sy ny amin'ny olana resaka rano tanesana de tena fitaka de vavy leo tanteraka izay tena leo zay aty amorona koa nefa ny grevy alina efa nitaty aleo iverinao ara-dalana tsara ny jiro ireo mpiasa ny jiro maro raha ohatra nitapahany zareo zao ny jiro aty aminay am'izao fotoana zao satria sady mijery miara-manoatra zao de eno le izy de tapaka zao ny jiro aty amorona koa ka manetana tsika rehetra aty amorona koa tsy manaiky isika satria tena fa leo tanteraka mihitsy am'ty fitondrana mpametaka spisoloky ty ary miangavy amin'ny ramatoa loolona lalatina Rakotondrazafy zay tena nanao vavabiny mihitsy tamin'ny fitondrana taloha tsy nanaiky tamin'ny resaka délestage fa zao ianao io amin'ny fitondrana de hainao no mampandrejisa aminay vao koa efa manao hetsika fitondram-panjakana efa 4 taona ianareo tefa loza nareo mihinana fotsiny de mandroba sy misoloky fotsiny hitanay hatramin'ireny resaka volamena any Mananjary sinomy manjakazaka reny aby tena leo ny vahoaka fa ao ny olana aoko matotra ianareo amin'ny fitondrana rehefa nametokona reo amano olana efa nandritra ny 7 taona sary 9 taona zao fa ao raha tena matotra nareo raha tena samy joro tantera tokoa nareo fa rehefa tsy vita nareo ny andraikitra sy miasa aleo miala fa leo izay raha matahotra taka nataony tany amin'ny Nepal nareo de tsotra fotsiny ihany fa ao ny olana fa rehefa tsy mahavita miala avy hatrany makasitraka anareo mpanao gazety fa zay de maona hoafo zay amin'ny eny am'tiazany demokrasia efa tena leo sitofoka tanteraka satria potika hatramin'ny fananana aty atokantrano amin'ny resaka délestage ty zao tapaka ny délestage eto ampijerena miara-manonja eto ampijerena ty tsy manaiky le tena ty tapaka mihitsy tapaka ny jiro ety amorona koa tapaka tena tapaka ary efa leo zay ary voky zay raha arivo makasitraka tokoa ya miresaka n'le resaka famonoana afo moa teo ry izy telo mirahalahy tsika de mahita anankiray azao ato adiny 4 lasa teo nalefy ty de hoe isy ny fandatsahana orana artifisialy mba hampiakarana ny avony rano sy ahafahana mampiakatra ny famokarana herinaratra io ny efa mazatra manao vahaolana vonjitavanandro indray aloha zao de mba mahatakotakony zay foana le izy le tena play le fery tsisy tranony tsisy kirona ny loto fa de ndao mody asina anti-inflammatoire ambony efa tsy amin'izany tsony le vahoaka ary hitako fa tena eo efa ao anatiny faresen-datra sy fahavolon-tanteraka ry izy telo mirahalahy anamafisana trany njahatra tsara ho fatatsika aloha zany de hoe niendriky ny fanairana dia ao anatin'ny fikaroana vahaolana
satria efa ela ny andrasantsika, efa ela nampanantenantsika, efa eltsika no ny lazana nambato be voka hivoaka tsy hoe latsoatso ny vaolana kanefa tsy nitondra ninina tamintsika zany. De zay le anton'le hoe tsy olom-pirenena zany ianao mpikirakira Facebook fotsiny fampandray andraikitra ianao ary tonga mijoro maheno tompoko naoara efa maheno anao zay afaka Rizatrama no miantso de miarabanareo mpanetana sy vahoaka malagasy rehetra rehetra ino de tolona iaratsika zay diaspora de mimpo aminareo miafaka petraka fotsiny io tsy problema natananarivo rehetra fa problema Madagasikara ray manay atsika rehetrarehetra iara etsika siarovatra zao ditadina sy olana terateny jiramaty ao de manainga ny mpianatra rehetrarehetra koa anaraka zavatra ataon'ny polytechnika fa tsika fotsiny fa dia manipa fananan'olona fa mijoro nareo tanora satria mahavonareo no kodea itolona ity fa zay mba afatra tsika tolona milamina tsy mandory fananan'olona makasiaka rahalahy zay moa zany tena zava-dehibe tsy ezana hoentina any amin'ny angla amin'ny hoe fanakorotana na fanimbana fananan'olona tsy mbola nisy resaka an'izany ka mba niteto fary zareo ihany no miresaka an'izany. Lay finiavana na ny tokony resahana kely satria tsara ho fandatritsika fa ny taona 2024 tamin'ny fitondran'ny Rajoelina Ramampianina no efa nanomboka zany ny ataontsika hoe accord de projet moa zany tamin'ny ministeran'ny angofo sy ny NEO moa zany tamin'izay fotoan'izay zany tena fitondràna Rajoelina zany androantsika misitraka fa zay moa le continuité de l'état tsy misy eny tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko tsy miandro retour avy aty aminay fa tapaka liantso afaka manohy ianao tsara angamba hoe voatafitra de tonga de mitentsika zay ngamba ny tena mety fa ny resaka teo moa zany hoe resaka saofikotsika zany zany atao hoe grand projet mieritreritra zavatra maharitra zany raha tena izay etetsymrano miaraba tompoko de nangatanay satria tamin'ny sabotsy nijeto aty aminay tsy maty mihitsy fa raha sanativy raha sanativy tsy mahazo alanan'ny préfecture tsika de empotra zay empotra nrehetra faharoa raha raikitra ny akitoraka lacrymogène de empotra nrehetra de ahoana ny fepetra raisina de zay no angatanay tompoko ny resaka lacrymogène aloha aza mietreritra an'izany nareo fa le mpitoraka lacrymogène de hiaraka amintsika atsotsika mihitsiny hoe ry mpitoraka lacrymogène amin'ny fotoan'io dia hiaraka amintsika satria ny mpitoraka lacrymogène nge amin'io de hiarany délestage koa ny vadiny sy ny zanany nge de mitovy amintsika ka za tsy mino hoe isy hitoraka lacrymogène tsika satria hiaraka hitaky amintsika ihany ko zany izy satria olom-pirenena reo akoatra mampitano filaminana azy ny faharoa zany hoe raha tsy mahazo alala amintsika zay aloha tsy ho resahantsika eto aloha fa isy sanao procès d'intention tsika efa narahantsika kosa de tsindrina hoe narahantsika lalana re atsotsika hiaraka amintsika de matompo refengy ianareo mivady miaraka amin'ny ankizy ndo ihany ko tsika hiaraka hitaky ny délestage satria ao am'brao am'prefe ko nge tratra ny délestage zay mifampiresaka farany de miaraka amina ihany ko izy zay ny resaka hoe tsy resaka politique aza roitin'ny pazo tombotsoa hoe fanakorotanana tsy antsika fa préfe koa raha normal de hiaraka amintsika amin'ny fotoana io zay ngamany toizakely fotsiny fanazavana hoe miresaka saofikotsika 2016 nanomboka ny accord de projet zany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana fa 24 de matao 7 de matonga ny Rajoelina de tokony tohizany izy io zany ary ny teny tamin'izany de hoe signature fotsiny no andrasana amin'ny fanjakana tsy nety nikitika an'izany nge ny filohan'ny Rajoelina sy ny gouvernement zay nitaritany Tsay Christian zay premier ministre tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taona asa 2022 ngamba izy iny vetika 15 novembre 2021 izay voanisy zany ny ataontsika hoe contrat de construction de concession zany sy ny rachat d'énergie zany ho an'ny saofoka zany raha zay daty omeko zay zany tiako tenena hoe zay le volonté zany mba ahafahantsika manao ka hoe efa miasa ny tompona andraikitra de miandro zany tsika miandro zay fiasan'ny tompona andraikitra zay satria tena fa miatra aminay ny zavatra azo atao zany de hoe ajanony aloha ny zavatra rehetrarehetra jiro sy ny rano raisitsika ny antso
Allô? Miaraba miteny avy hatrany. Miaraba tsomboka. Maheno tsara ka. Tsara ihany ka manona ny anarana sy ny toerana am'izay mba ahafantaran'ny olona fa tena misy voaka mianto tsika miaraba namana retraretra. Eny tomboka. Miaraba ny fanavaka ny fandaharana. Oui miaraba efa maheno anao zay. Lany fotoana le miaraba ianao dia tsy voateninao tsony le zavatra. Fa ity tenenako an'izay mantsy dia misy olona anankiray olom-boatendry izay manao asan'ny olom-boafidy miteny fa hoe mamita tena ianareo mpanohitra aloha tsika manona anarana sy toerana foana zany. Ety nevitrao mitenena avy hatrany tapaka aloha mafisina foana aza voareborebo mifamendry fendrona samihafa anotrantelinay foana zany sy ny za mety hoe zay manko fandeha metsaina hatramin'izay nataon'ireo olon'ireo noentina no taizana han'lay vaoka mba tsy afaka mihetsika ny tongony, tsy afaka mihetsika ny tanany, tsy afaka miteny ny vavany, tsy afaka hita ny masony, tsy afaka andreny sofiny. Dia aza fendrifendron'ny olona tsika ny amin'ny fanakory-tanany olona mitady seza sy ny sisa no avintsika no avy ny tananatsika zay ny antipijoroana. Mianadana rehefa aloha tenena fa tafiditra anao. Miarabatsika amin'ny tsy manan-kilembenana topo dia miasaky efatra mianadana reo ny ao anana dia makahiry anareo zavatra lehibe dia lehibe ny amin'ny lakamisy fa ny olona aloha dia efa tena vona ny delestage sy tifisina dia raha fa tena manarakaraka ny namanokana ny tena tsindriko ary efa mpananatahako fanazavana foana amin'ny système sy ny vola fa ohatra hoe miantso an'hevitra koa ngany tena anao hoe inona mahatonga ity vola gasy tena vola baoritra ty fa tena io koa dia anisany anankiray tena mandrendrika le 5.50 isan-jato isan-tabatan'olona fa tena vola baoritra le dia ninareo tsara fotsiny angefa hoe neny ambanivohitra zao ny takamo manao sarakatany 5 4 9 rehefa tena le fiakatry le vitiainana na mbola tsy voany amin'ny CNP-carré mihitsy io resaka lanjamoa mandrakitiny androany saika tsy capable ve izy fa tena tsy miraharan'le alasahiram-bahoaka mihitsy zareo io tsy resaka jiro sy rano ihany tena tsy mahacapable an'irety mpitondra fa ny zavatra rehetrarehetra mihitsy dia tena filana fotsy fa tena ilain'le vahoaka fa ny tena mampalahelo dia tena hoe tsy mieritseritra le sambatan'olona mihitsy reto mpitondra reto fa dia tena ohatran'ny manao zay tiany atao fa io raha rehefa hoe tsy vita dia aloha apetraka le nareo nefa nanena sansa be dabe fa nareo mihitsy capable nareo areny tany toliara mena baolina dakana sisy gardien de but mbola tsy matinareo le baolina fa dia tena ahoana moa ny ahafahanareo mitondra firenena totra ya mazava zay fa nihokevitra zay sady mijery ety any moa dia tena mahita tena famonoana afo miditra antsehatra hatramin'ny mpanolotsaina namana lakisiny satria directive ho areo consigne quelque part atao tena rehetrarehetra alohatsika tsy mitratsondrona dia efa mbava homana fehitsony dia manantsika vahoaka malagasy ny nakoatra n'Andriamatoa filoham-pirenena sy ny premier ministre ary misy energie any angambany tokony tsy hiaraka amintsika fa nakoatr'izay tokony hoe afaka hiaraka dao satria faorineranana ny tia tsisy miresaka fananganam-panjakana na zavatra ohatr'izany ny zavatra misy eto fa tena hoe ilay filana antsika misy mefa atao tsinitsinina dia manentana antsika da tsy emitotsana izao raha vita ny fandaharana eto rehefa aveo dia anjarantsika ny mivoy hevitra izay mivoizina teto amin'ny fomba zay ahafahantsika hoe manao fandaminana samy hafa any amin'ny toerana misy atsika ny fikambanana misy atsika ny vondrona misy atsika zany ataovy ampahamendrehana tsara mihitsiny aza andaira ny tahotra sy ny fandrebirebena manambola tsara nareo amin'ny fandaharana tsy manadidendena iaja vaty vato le retour ngamba zany mahakasika ny somara ianao kely radio émission maromaro narehefa ny député gasikara fensolo teo
mahakasika hoe reto daholo ny zavatra hoe fampanantenana natafoloatra reny io zavatra io mahakasika jio io na rano zany na sosialy dahoaka raha hoe manana fiavana mamily ny ty fitondrana ty efa vitany zany ary faran'zagny hoe 16 ans de service 15 ans de service ny ty fitondrana ty amin'ny fomba hoana hoe tsy ahizany manao an'io fatany zany misy atodony kotroka tokony havita zany ao zany problème mipetraka zany misy mahazo tombotsoa amin'ny fampijaliana ny vahoaka papa tsy hita amty fitondrana ty zany hoe zany rehefa zavatra tsy ahitany tombotsoa na tsy ahitany lehibilehibe ao tombotsoa de efa tsy ara-pamegnana anazy zay satria raha mikitiky diro sy rano misy verse zany zany na diro volo am'le zavatra de mahakasika le hitiky amin'ny lafamisy eto moa magnome fisaorana agnany madame Lelesy ary madame Clémenty ary baba monsieur baba mahakasika le fitarigna tamin'ny voalohany tena mahakasika zanare manokana aloha satria moa misy fotoana zany andro teo tamin'ny fantarana tamin'ny maraiky zay hoe mba iza ny fanapolitika mba sa mitarika olona na hoe anetsiketsika olona ny zavatra mahazo vahoaka ty mitsangana manare telo mianakay de isaorana lehibe zay de manome fisaorana manokana koa député troisième arrondissement Gasikara Feso zany satria manaraka vaovao zany le tamin'ny fampapasa gouvernement tam'izay hoe nanontany premier ministre mihitsy ny député Gasikara Feso ary tena nametraka mazava misy izy hoe manome fotoana anareo hoe afaka zany ho andro zany ho herinandro zany ho volana fa tsy maintsy hitarika vahoaka mahakasika ny social vahoaka sy ny olana jiosy rano zao tonga mo député Gasikara Feso ary tena nitana tenomeny ankasitrahana manokana am'izay monsieur le député de mahakasika an'le hoe faneo ankevitra ny madame la sénatrice efa mazava nge ny lalana izy mazava ny lalana tsy mitovy zany misy atsika izy tsy maintsy hiary ty fitondrana ty na fomba hoana satria izy mahazo tombotsoa am'ty ary ny zavatra mazava koa raha fitakiany tamin'ny 2016 zany donc zany tsy fitiavana vahoaka nge zavatra lefa tamin'iny izy mazava zao fa fitiavan-tseza satria hoe rehefa hoe tonga le jiro rano de zany fidinary ambojatovo nefa izy tonga le jiro sy rano tsy mantsy misy hoe asa misy kanaka fitiafatakana am'izao dikan'izany hoe mila seza zany izy tamin'ny 2016 rehefa tsy mila famahana olana mahakasiky le hoe social vahoaka mahakasiky rano sy jiro tapaka soratsika ny ray aman-dreny soratsika ity tsy any Gasikara tsy any Lily tsy any Faniry atsika malagasy rehetra ity raha ho tanteraka io de no isika raha tsy tanteraka io de no isika malagasy tena le jironao le ranonao ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe délestage zahay avy aty Mbatomaro ety nga de tena efa vonona tanteraka mihitsy boribory fa 5 ray manontolo tena leo délestage leo tsy fisindrany ka manentana ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy ifanometanana am'le Ambojatovo le Ambojatovo tsy natao ho aniza na ho aniza fa ho atsika olo-pireneny ka tsy tokony andro hoe iandran-dakoty hitarika na iandran-drabe hitarika fa tsika tsy manana rano isasana tsy manana rano inanakaniny de andao eny fa naovany anatina ray andro roa andro io mamono afo izy zay le hoe mamono afo fa une bonne fois pour toutes zany io vahany olana io ka enitanina ny vahoaka rehetra eto Antananarivo na any amin'ny party de tokony hanao fitakina amin'ny toto omeo rano zay hosotrona omeo jiro zay esana de mampahery anareo mpanentana amin'ny fandaharany mankasitraka le jiro resako kely fa misy ny atao hoe préscolaire manko tsy mahafantatra ny atao hoe jiro le jiro zany mizara roa mazava tsara misy ny atao hoe herinaratra de misy ny atao hoe fahazavana de ny fampanantenana teto zany 400 mégawatt zany hoe herinaratra zany afahana misarja telefôna afahana mandefa télé frigidaire zany atao hoe herinaratra ny hoe fahazavana ndray zany de reny le hoe jiro hitatsika ohatrany hoe lampadaire jirona kosa ny tariny reny ka aokotsika tsy manaiky ho fendrofendrono satria
misy pris scolaire ndray ato manao serasera mantsy efa misy ny fizarana jirona koa hoe misy ny fizarana lampadery le fahazavany iny fa tena problème androany le herinaratra mihitsy ny herinaratra miarana délestage tonga de mitenena raha ohatra ka efa tafiditra ianao ya tapaka le izy manamarika fotsiny hoe any malagasy rehetra le tolo le mijerijery tambazotra eo de mahita fa ny any Paris koa zany a de iombona amintsika ao anatin'ity hetsika ity a rehefa ho avy eo ny fandaminana ny amin'ny toerana sy ny ora izay le nambaraka toer izy le natao hoe ny 25 septembre ange tsy hoe eo Ambohijatovo zay fa ny any Toliara de manana 25 septembre nareo ny any Dego manana 25 septembre ny any Tamatave manana décembre nareo ny any Majunga manana de 25 septembre nareo a Allô. Ya, raisitsika ny antso. Allô. Afaka miresaka avy hatrany. Tenena tompoko. Efa tafiditra ny ianao ao tonga de miteneny aza miandry retourtsony raha mety eny ary tapakalizy le any ampitan-dranomasina teo zany a ny fanamarian'nareo de hoe zay ihany koa ny victime nalavitra tery satria rehefa tonga any an-tanindrazanay zahay a de miaina ny tsy fisian'ny rano sy ny jiro miaraka amintsika malagasy de anamarinana hanaovana firaisan-kina hanaovana fanairana iombonana hanaovana hetsika iombonana mba hahafahan'ny rehetra maka fanapahan-kevitra zany indrindra ho an'ireo tompona andraikitra zay ianty hahafahan'ny hetsika zany dia anao amin'izay hetsika firaisan-kina zay zany izy ireo a25 ihany io antso farany angamby io ahafahantsika mamintana koa rehefa avy eo fa io ndray mihainy tompoko tapaka eny ary faranantsika treo koa ngamba ry izy telo miralany fandraisana antso ngeza be ny zavatra natao teto alohan'ny anomezako fitenenana tsirairay avy atsika mety hoe miteny ray minitra avy ve a de manentana zany ety hoe misokatra ho atsika rehetra zay le izy teo ry honorable fa nirazafy manantany a hoe misokatra ho atsika rehetra ity fandarana ity na solombavam-bahoaka na mpanao politika na olotsotra na mpitarika syndicat ny rafitra rehetrarehetra zany niza zany a mahatsiaro hoe tompona andraikitra maninona moa asaitsika koa reny tompona andraikitra mpitandro ny filaminana préfet ozy izy honorable teo andao atsotsika hiaraka hidina amintsika zany rehetrarehetra zany a de ilazana fa hoe misokatra ao atsika rehetra ny fanentanana eto zany tsy misy hoe miandry ny anina hitarika sy anao an'izao zahay fa isika rehetra no mifanentana eto a ary samy manana ny fandaminany isaky ny faritra zay misy azy avy araka ny lazaina teo a ny ety Antananarivo aloha zany sy ny manodidina rehetra kosa de taomina ao anatin'izay fiarana eny Ambohijatovo zay fa ny akoatr'izay a de malalaka isika ny amin'ny fomba hitondrantsika an'izay hoe ady sy tolona ho an'ny fahatapahan-jiro sy rano zay ry izy telo mirala ya namafisana faraparana satria mety efa mamarantsika ho antsika zay te aneo hevitra mivatana hivahiny a efa maromaro misy vondrona fikambanana fokotany manao organisation efa mamaly ny antsy ho avy efa goavambe zany hatramin'ny any ampitan-dranomasina ary mameo firaisan-kina hoe aty zay a dia hampiseho ny solidarité ho atsika ny an-tanindrazana fa maro aminareo no mahalala ny laharatarby anay zay miantsehatra amin'izao fotoana zao akoatranay efatra menada dia misy namana ihany koa mety mpiara-miasa raha te hivahiny sika tompoko dia atso fotsiny dia hanaovana ny organisation zany mba tsy ho tampoka amin'ny fahatongavantsika zany fa ho atsika zay manana fifandraisana aminay dia ataovy zany ny antso dia afahantsika manao fandaminana ho an'ny raha-pitso efa fahatelo amby roapolo ny volana septambra sady raha vetivety io zany de tonga amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana septambra dika an'izay de zao hoe efa miezaka amin'ny manao fandaminana na ampisainana sy ampilaminana tsaratsika tsy ho tafajabaky ny mety ho fandrebirebena na mety ho famentry fendrona ataon'ny sasany zay miaro seza amin'izao fotoana zao sezany ane io atahora mafy io hoe tsy problème na resaka hoe efa mipiaraka vaolona fitondram-panjakana sisisy akotsonany eny ohatran'izay efa lany kary ary everitsika fa raha vaolana tsy vita tao anatin'ny fitoana nefa nylazaina fa hoita ary efa niomana hitondra fanjakana kanefa tsy nahabata na de hoe mila ray aza mba ahafahana mamany olona ny délestage de sika hoe manasatana antsika fa ndao anio hevitra miaraka de 8 eo angambany mba mety azakazaka mifandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra ho iaho fa mbola tsy mino tsara fa vitantsika eo amin'ny lakamisy mo gasikara fenso namana franki emena valina rakotoartina
maromaro ny zavatra nambarako teto zay a fa ny amaranako azy de mitodika amitsika vahoaka matahotra miaya miandro pitarika aza miandro pitarika tsy misy pitarika fa isika vahoaka ny tompony izany manam-pirofo fa tsy misy ambadika izy matoa miteny zay hoe tsy misy pitarika satria raha misy olona mijoro za no pitarika de avy ry mpiaro seza fa hoe te azo toerany izy gouvernemanta de zany tsy zany de lestage raha mitapaka crimogène androany de le pitoraka crimogène ry atsotsika hiaraka amitsika fa izy rehefa mialy iny tenu de combat iny de iainany délestage sy fatapan-drano za tena miteny aminareo aty tranga anakiray kely fotsiny mba mangalatra fotoana kely zay eny amboribory tany fahatelo amle fokotany ambotra kely nisy fotoana ny grevy izahay teo tapaka ny rano ambotra kely zany eo ambanin'ny fortune zany zay misy ny tompon'ny gendarmerie pirenena zany de gendarmerie pirenena moa nanakana an'le hetsika teo nyravaina le hetsika zahirana ny vahoaka ny arivany ny apitso maraina iny satria alina izy ny apitso maraina iny any de nisy zandarina de natsaka rano nisy vadina zandarina de naka rano de ozy ny olo nareo le nanakana anay maly hainareo mila an'le rano any de maniny zay ny sakana anareo teteny zany androany hoe ny mpitandro ny filaminana koa de atsotsika hiaraka amitsika andaotsika hiaraka hitaka ny fiverenan'ny herinaratra sy ny fatapan-drano androany de mitodika manokana ho amin'ny mpitondra fiangonana itya tsy misy andeha ataotsika hoe antoko na tsy salamy zany fanany am-piangonana de hianany délestage tsy mandeha ny hira mpivavahana ao am-piangonana ny katolika na ny hira fidirana ary de voa tsy mainga voatapaka ny jiro ka noho izany de miantso atsika mpitondra amin'ny fiangonana ndao hiaraka entana hatrany amin'ny fivondronam-be an'ny eveka ny délestage de eo ambona atsika mitodika manokana amitsika firaisa mony pirenena rehetra ny antom-pisinja amin'ny firaisa mony pirenena zany de ho an'ny fampandrosona ny ty firenetsika ty andehitsika itsoro efa nisy nijoro tany fa mbola atsona itsoro transparency international zay isoratsika fa miantso an'ireo hafa ihany ko mba tsy ho amin'ny tombotsoa politika fa ho amin'ny tombotsoa ny vahoaka miantso isika an'ireo syndicat sy ny syndicaliste rehetra isoratsika ny randrana syndikaly efa namaly ny antso fa vonona fa miantso an'ireo hafa ihany ko miantso an'ireo mpanakanto rehetrarehetra tsika fa tazako tandro mabe ny honorable rasimanana porbiera sy ny maro hafa ndotsika itsoro miantso an'ireo influenceur rehetra be de be nefa hitako tany Bob Tobias ry Mikael ry Mbale be de be mihitsy tsy toloniko daholo nga mantsika rehetrarehetra miantso atsika rehetrarehetra fa ny malagasy io aza miandro pitarika isika ohatry ny barea io tsy misy resaka gouvernemanta tsy misy resaka fa iady ho an'ny délestage fa raha zato tsika na 10 ny tonga eo de zao ihany ny ainatsika fa raha hitan'izy ireo fa maro isika de ho ajany ny zavatra rehetra sy mifandanim-bola rehetrarehetra fa hifantoka ho an'ny délestage sy ny fatapan-drano eto Antananarivo renivohitra ary misy vahaolana vojamaika vahaolana tenatenany ary ny vahaolana maritra izay angatantsika ao anatin'izany etsika izany farany dia todika amitsika rehetra ratsy za ratsy ianao de iandreniza isika ary ratsy androany de iandro ovintsika lera atsika zao leranao izao ianao ve vonina gasikara efa vonina misaotra betsaka anareo namana telo terminata moa zany miaraka tamin'ity androany arivo ty androany ty fanomboana fotsiny araka ny tenin'ny CM Lili teo dia fanomboana ny androany fa mbola mitohy ny fiaraha-mientan'ny onjam-peo ravavy maromaro androany rapitso efa miamitatra io fa mbola miantso zany zay miantso zay any na solombavam-bahoaka ianao na olom-bo fidy any ianao na olona mpitarika association ianao na mpitondra fivavahana raha manana resahany ianao raha manana fanentanana ianao misokatra ho anao ny varavarana ho an'ny fandraisana anjara ho amin'ny rapitso fa ny tsika de overitsika foana ho an'ireo mpiarabelona sy mpiaramonina rehetra isika androany aza manaiky rebirebena hoe igadre gagazy hoe ho voatifitra ho sombainy andoro hoe androbo hoe tsy mpanao an'izany tsika mbola tsy nanao an'izany tsika zay mailomailo miteny an'izany de efa izy no nanao an'izany fa itsika sy nanao an'izany fa hitondra fitakiana kosa tsika satria isika no vahoaka malagasy itsika ny tompon'ity fireneny ity
itsika no mijaly androany itsika vahoaka no mijaly androany ka androany tsika andao alohany androany ndao iara entana amboary teny zao ny programme marina fandrofesany zany alakamisy zany fa mino fa afaka manamboatra programme tsirairay mino fa tsy tezitra ny lehibe anareo any amin'ny orinasa rehetra andra mba hangataka hoe mba aloza re mba hiala amin'ny folo na amin'ny folo sasany ampiasana fa zava-dehibe loatra ho an'ny firenetsika no atrehana androany satria androany tsika dia hiary ijoro amin'ny lakamisy tsika dia hiary ijoro hiary fampitantanitsika ary ampisehotsika hoe vahoaka malagasy mirahina leo délestage mba mendrika izay na dia ny farafa kely indrindra ary ny angatanay tsy hangataka anareo ny lanitra zay satria fantatray androany fa any anaty lavaka ny firenetsika fa mba omeo zay ny farafa keliny mba hahafahany miaina ary misitraka zany hoe zon'olombelona fototra zany ankasitrahana be deaibe ianareo telo mirahalahy aloha nanda tena fantatray fa manana andraikitra goavana fa ny razafy manatany dia tena manana émission aza rahalina ny amin'ny fahitalavitra MBS dia tena misaotra indrindra mahafoy tena ao anatin'izao ezaka ho an'ny firenena izao honorable gasikara fiansoa fantatray amin'ny mahasolom-bavambahoaka fa tsy mora ny andraikitra miandry anao mirarosoa be deaibe eo amin'ny andraikitra ao eny amboriboritany fatelo eny dia tena misaotra ny amin'ny fanentanana fa ngeza be zany indrindra andraikitry ny olom-boafidy namanana valina premier rapporteur anaty fivoriantsika izao ary tena hoe nampandeferina ny zavatra hafa alohan'ny fivoriana mbola nandeha tsika anakeny amin'ny préfet misy mpanolotsaina moany zany ao tena mivoy mafy mihitsy hoe tsy izay mpanolotsaina rehetra ny manao an'io mety tsy tapaka angamba jirony izay angambany fa dia tena hoe ankasitrahany na dia ny andraikitra mampapaka teny voalohany ngeza be zany ho atsika bromaritra eo anivon'ny filan-kevitra fa izay fahafoizany tena rehetra izay no marika hoe isika aloha le vonona dia ianao any an-tokantrano mitodika any aminao izany fanontaniana izany tsy hitazona anareo ely zay fa lavalava ny rahantsika androany raha mipitso am'roa dia efa manomboka ny fandaharana raha tsy misy aloha ny fiovana tamin'ity anio ity zany dia ny ICM radio zay isorana BDB niaraka tamin'ny page Infoculture Média 2.0 dia teo ihany koa ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS dia teo ihany koa ny radio fivoarana mino zay fa raha pitso dia hitombo ny isan'ireo onjam-peo sy fahitalavitra rahavavy zay ampita mivantana izao fandarana izao izay kosa mametraka ny mandra-piona ary dia mirary hatrany fahasitranana ho an'ireo anatin'ny tsy fahasalamana na ny namana babasy Clémence na ireo zandry zanaka avy any amin'ny avy any vontovorona ny arany fandratrana tamin'ny ity anio ity mandra-piona tompoko mandra-piona ireo telo rahalahy misaotra ampeny dia misaotra antsika rehetra ihany koa tsy manaiky lembenana tsy manaiky lembenana fandaharana arahanao mivantana eto amin'ny ICM radio FM 104.8 isaky ny zoma amin'ny efatrora ka hatramin'ny 9:00 misy famakafakana mandray vahiny misy antso mivantana iarahanao amin'ny babarakoto arsoa Lili Rafarala Clémence Raharnirina tsy manaiky lembenana manasa tsika ary